alarby 7 mars 2024 manantitra ny araba mbampirarintso topolasy sy tompoko vavy amin'izao andro vaovao izao ary arapaina arak'izany ianao tafiditra ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada na ianao any ampitan-dramasina na ianao eto an-tanindrazana isaorana ihany koa ilay nahary tamin'ny nitahiny antsika menakavy tafaraka indray zany amin'ny alalan'ny feo sy ny sary isika eo ihany koa ny manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera maro samihafa ialana tsiny ny fatarana amin'ny trafitsy monja satria mbola nisy ny fandaminana mbola narahantsika ihany koa ny vaovao izany fa ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka itya dia famakafakana maro samihafa satria de maro be ny raharaha mitana ny sain'ny besomaro amin'izao fotoana izao ohatrany efa sakafo isan'andro mihitsy le izy zany hoe ohatrany hoe misy menu de hoe zao ny androany de zao ny ampitso de zao ny ravakapitso misy zavatra miseho foana eto amin'ity firenena malagasy ity le zavatra miseho anefa dia midika ho tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena izany ary le tsy fatehanan-draharaha de miatraika any amin'ilay vahoaka malagasy eo ny famakafakana maro samihafa ary eo ihany koa ireo mpisehatra izany zay hiatraka amitsika ato amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity ny faniriana de ny hoe mba ny azahoantsika izay tsara ho fantatra ny azahoantsika izay fanazavana izay hoentina satria dia miatrika amin'ny fiainana isika mianakavy ary tsy maintsy miatrika raha mbola velonaina ihany koa satria manana adidy isika eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny tokantrano eo amin'ny taranaka ary amin'izany firenena malagasy mamitsika izany zay no ela topolasy sy tompo vavy fa efa eto ifaniry razafy manantany izay mitondra famakafakana ihany koa izy ary mbola isiny vahiny isan-karazany vonjy filohan'ny RMDM any amin'ny faritry melaka izany manakambary izy amin'ny fiainany vahoaka any amin'ny faritry melaka manakambary izy momba ny politika amin'izao fotoana izao ny fiainany malaga hoarahantsika eo ny fanazavany zay no ela topolasy sy tompo vavy fa miaraba amin'ny faniry ary niara de etona zany de miaraba nareo vehivavy na vitany zana ny ana ho an'ny vavy zany ny 20 marsa de makasasatra kely rehefa 7 marsa ohatran'izao matetika moa zany tsika zany de ohatry ny weekend mahazatra antsika fa iny moa zany talata androany alarby de anaovana ny fankahirezana ny nafinaritra rena ny mpijery sy mikaino antsika ihany koa nga ny tany amin'ny faritany rehetrarehetra tany na Antsiranana na Toamasina na Mahajanga na Fianaratsoa na tany amin'ny faritany Toliary dia samy nietsika ny teto amin'ny boribory tany faefatra ny boribory tany fahatelo ny tetsy Ambohidratrimo ny tany amin'ireo toerana zay mety hoe lavidavitra ny Tananarivo misy azy dia nampisehoany le vehivavy tiako Madagasikara ohatra ny tany Antala ny tany Nosbe ny tany faritra Tsimatsinanana dia nietsika avokoa ireo vehivavy tiako Madagasikara ary ny sary rehetra zay miparitaka eny amin'ny tambazotra dia saika mandrakotra an'izay hetsika nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara nakalaza ny fahavalony volana marsa zay zany midika zany fa mbola azo hitsapana le tanjaka le antoko izany satria anisan'ny sampana ngezabe zay miaina sy miasa ny tanora sy ny vehivavy de ny vehivavy zany tena nanao démonstration de force mihitsy ho an'ny antoko tiako Madagasikara tamin'izay hetsika marobe saika teo avokoa ny vehivavy tiako Madagasikara rehetra dia manaprofo zany fa miaina sy matanjaka ny antoko ary mbola ankahirezana sy amporisiana ho an'ireo mpikatroko anatin'ny antoko zany mba hanao zay fameloma maso sy fisehoana arak'izay mety hizay ny ho an'ny rehetra moa dia ilainy zany satria dia hanaitaitra ny rehetra ihany koa any amin'izay mbola misy ireo toerana zay hoe mandrimandry matoritory mba hivoazana ao anatin'izao taona 2024 izao ianao moa mbola andray vahiny rehefa aveo rina ny fotoanantsika mandeha any fa tiatsika fotsiny ny miresaka hoe mbola tsy afabela ho an'ny adevitra tsika rehefa aveo de resaka an'izay mahakasika indrindra ty valizy misy kodiarany ty de mbola resantsika zany satria saika ny heverintsika hoe vita tamin'le fanehoan-kevitry le ministry ny fitaterana tao amin'ny TVM le raharaha
kinanjo ho malika iny mbola misy valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao ministry ny fizahantany sy ministry ny fahasalamana dia ho resahantsika eo zay rehefa aveo fa mbola hitondra adevitra mahakasika ny fijoroan'ny mpanohatra tsika ary ny fitakiny ny anivon'ny solombamboaka tiako Madagasikara rehefa tonga eo député fetra rehefa aveo de resaka an'izany tsika fa anaovantsika tsetsatsetsatsyatra fotsiny rina ny amin'ny hoe nanao décaissement zany ny FMI atao ariny ny fivoriany ny filakevim-pitantanan'ny FMI dia namoaka lela vola 720 tapitrisa $, na 67 millions de dollars zany ho an'ny Madagasikara. Décaissement faharoa io zany ao anatin'ilay fonds élargi de crédit zay natokany FMI hanampiana ny Madagasikara mba ampianana ny fahantrana raha ny ao anatin'ilay boky zany mirakitra am'izay feka izay. Misy moa zany ny mission zay nitateran'izy ireo tamin'ny volana oktobra dia nahafantarana zany nandinika ny amin'ny fitantanana ireo lela vola zay nomen'ny FMI tany anatin'ilay décaissement voalohany iny fa iny de mifandray tanatin'le hoe nanahoana fitantanana ny Covid-19 2021. Ny Covid-19 2020 iny navoaka ny Cour des comptes iny fa ho an'ny 2021 de nangatahan'ny FMI ilay audit zany na ny fomba nitantanana an'iny mbola mandeha zany am'izao fotoana izao fa taty amin'ny volana Desambra tokony hoe andinika ny atota taratasy Madagasikara izy kanefa taty amin'ny volana Marsa moa zany tamin'izao volana Marsa zao no nataony fandinihana de tamin'ny fakomaly fa 7 volana Marsa no nandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay ny mpamatsy vola tahaka ny FMI de manampy eo an'ilay fitantanam-bola mpanjakana zany ilay budget mihitsiny zany zay ho ampiasantsika ao anatin'ny herintaona ny azy moa zany de any kokoa izy no mifototra zany ny mpamatsy vola tahaka izao ka nahazo lay fankataovana hoy tsika lay vivim-bola zay ampiasaina ao anatin'ny feka io anefa dia tsy maintsy mandeha anatin'ny fandaminana tsara ao anatin'le hoe ahoana ny kajara-bola zay hoentin'ny Madagasikara zay hoe engagement ny eta malagasy ihany koa nefa mifandraika an'izay de fantatra rina zany ao anatin'izay engagement zay fa tsy maintsy hametraka tena inona moa zany ny lazantsika azy eto mampiorikoditra kely izy fa zay rehefa miaraka amin'ny mpamatsy vola ianao tiany vola fa mametraka fepetra izy de amin'ny andaminana zany ny vidin'ny solika eto Madagasikara de voamalitsika no resaka fakomalitsika amin'ny resaka tamin'ny herinandro tamin'ny ray volantsika amin'ny resaka hoe io impact ny ady any Russie sy Ukraine io zay mampiakatra ny vidin'ny baril sehatra ny solika de misy fiandraikany eto Madagasikara de nampidininy FMI izy ao anatin'le drafitra zany tokony andinihana le structurena tsara zany hoe ahoana ny vidy solika eto Madagasikara de ampiatra an'le vérité des prix tsika zany de vita eo le izy hoe hiakatra sahidina le vidy solika fa raha ny fantatra ministry ny angovo de tokony hitondra zay mety ho vinavinany zany ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo zany eo anivo ny filahakevitry ministra mba hodinihany zany de ho hitantsika eo zany satria mikasika zavatra marobe izany lafo ny solika izany ao anatin' zay mety hoe engagement ny eta malagasy tamin'ny fifampiresahana ny FMI zany rehetrarehetra zany donc andrasantsika zany ny auditany Covid-19 2021 sy ny mety ho zay hankilany fandraisana ndraikitry ny fanjakana malagasy zany fa 67 millions de dollars aloha par rapport ny fiakatry ny vidin'ny fiainana par rapport ny filana sy ny fanampiana rehetra nisy tam'izay de hoe vivim-bola hoy tsika kanefa moa zany amin'ny mafirenena mpangataka atsika amin'ny mafirenena mbola miantoka miaraka amin'izany hoe mpamatsy vola izany de raisitsika aloha zay omeny rehetra satria ohatr'izay mihitsy le Madagasikara miaraka amin'ity régime ty Rina Rabe Mananjara. Eny ary andray ny vahiny sy ny mpisehatra voalohany zany sika ary dia hiditra amin'izay tsy iza moa fa Andriamatoa Vonjy zay filohan'ny rotobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara any amin'ny faritry Melaka izany. Faly-miarabanao Andriamatoa Vonjy filohan'ny RMDM any amin'ny faritry Melaka, tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madalo. Makasitraka indrindra tompoko faly miarahaba atsika ato amin'ny MBS izay tonga nandray miarahaba ihany koa ny namana ao amin'ny lafiny teknika sy monsieur Efaniry zay fa nandray fitenena teto ary ianao monsieur Rina zay hiaraka hitafatafa amiko. Miarahaba ihany koa aloha ho andreo zay mpanaraka ahy amin'izao fotoana izao ka dia makasitraka indrindra tompoko.
eny ary avy arano de dirantsika ny votoatiny a Andriamatoa Vonjy filohan'ny RMDM any amin'ny faritry Melaka any amin'ny faritry Melaka anao mihitsy no anontaniako anao hoe ahoana ny fahitan'ny olom-pirenena any amin'ny faritry Melaka ny fiainan'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao me tsara sa me ratsy makasitraka indrindra tompoko vonjy no afantaran'olona aloha Melaka afaka resahanao mihitsy hoe manao ny ianao vonjy a fa na tsy asiana tsy maninona mihitsy fa vonjy no afantaran'olona vonjy tim eny ary raha ho ahy manokana zay tonga eto a efa leo aho ary tsy leo amin'ny zavatra tsara fa tena leo amin'ny zavatra tena miharatsy andro manalina inona moa tiako ambara amin'izay zavatra zay raha ny toejava misy ao amin'ny faritry Melaka no ambara eto voalohany aloha de efa mitena fa zany vary arivo ariary kapoaka zany a tsy mbola nisy tany zany mamparary anay zany raha ny ao amin'ny maintirano manokana 700 ny kapoaka am'izao tsika miresaky zao efa tokony ohatrinona raha ho an'io faritry eo aloha zany angamba tokony ho 500 raha 100 raha amin'izao toetra raha misy zao mpanjifa zany ho an'ny mpanjifa zany ka eo indrindra zany hoy izaho hoe leo aho nefa kosa tsy maintsy ambara ny tena zava misy marina ny tsy fandre-pahalemana moa tompoko dia za de tena miteny eto hoe izy milamina ny mahagaga fa de tena isan'andro tsy maintsy maheno zavatra tsy fandre-pahalemana anao ary ny tena mahagaga am'le tsy fandre-pahalemana ne na ny basy ampiasainy ery zalahy ireo tsy mba basy mborona sasy tsy mba basy mborona basy ina le filaza azy reto tsotra zasy ny namana fa de tena basy maherihery vaika avy amin'iza izy ny tompona andraikitra tsy hanome tsiny tsika fa anjaran'ny olona tsirairay aloha zao mandinika satria zao vanim-potoana zao zany a de vanim-potoana tokony handiniany tsirairay fa rehefa ny olona tsy mandinika am'izao zava-misy iainantsika zao angamba hoy zaho hoe inona no azo ilazana azy zay zany toetra raha misy ao aminay ao za zany efa tena minanambara am'ireo hoe hiakatrany an-Tananarivo aho ary tsy maintsy hanambara eo amin'ny plateau ny toetra raha misy atsika eto Melaka nefa kosa misy fotoana itenena raha misy fotoana hanginana ary misy fotoana andraisana andraikitra inona ny zavatra tokony ho atao amin'ny faritry Melaka iza ny tena tokony hamahany olana raha ho any manokana zay tsy manantena fitondrana satria tsy zavatra atao fitondrana mihitsy mino afa tsy ho ny Melaka rery fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo zay zany zavatra misy ao aminay faritry Melaka ka ny taona 2024 ny président Marc Ravalomanana hoe taonan'ny fijoroana de taloloha teo a hoe tena hoe mila mandray andraikitra sy ny sisa ka hoe fijoroana izay a misy dikany zay ka hoe ianao hoe leo de ahoana zany ny hoan'ny any amin'ny faritry Melaka ny atao hoe fiatrehana n'lay raharaha satria tena hoe efa tsisy mandeha am'izay fandehany ny fiainana ozy ianao teo a dia efa misy moa zany ny vahaolana hoentin'ny solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara eo amin'ny sehatra misy azy hoe miantso ny namany député izy a hoe tena motion de censure hoan'ny gouvernemanta eo ihany koa ny hoe feonam-be-pirenena mihitsy ty raha ty fa tena efa tsy tafavoaka aona ny fahitanareo any amin'ny faritry Melaka any araka reo tsara ve zany fizotra n'le raharaha zany mahafinaritra tsara zay fidirantsika am'izay lafiny resaka anankiray zay satria mamelahy aloha zany raha iresaky ny mombany atao hoe politika zaho teo a dia filohan'ny RMDM sy ny team matoa miditra manao politika ianao ary miditra ao anatiny antoko anao de tsy maintsy misy drafitra tsy maintsy arahinao ary hajainao mampalahelo ny fanaovana politika am'izao zany fa lasa fanaovana politika ohatrany hoe mitady seza na fanaovana politika ary le politika zany raha miresaka toizy ny olo hoe vandy io mpandainga io zay zany raha matetika tenen'ny olona marina tokoa zay satria re namantsika mpanao politika namanay mpanao politika de tena marina zavatra ataony fa izy tsy mieritreritra zany mihitsy hoe ahoana ny firenena ahoana ny tanindrazanao ahoana ny tany misy anao eto zany de tena mametraka ny atao hoe politika aloha mba manana zavakely hoe olona manana argument zany manana principe zany satria ianao anatina antoko de tokony hanana confiance amina antoko ary sy maintsy manaraka an'izay ianao fa ny zavatra misy zany matetika misy olona manao politika izy tena ny rery any de samy laza hoe za atoko nefa izy rery any lasa vetaveta lasa maloto zany lay politika indrindra eto Madagasikara mbola ho azavaiko rehefa aveo ny fandehany zavatra hanamarinako an'izay zavatra resako zay tsy fantatritsika ny hoe ahoana raha satria raha manao politika anao tokony afantatra hoe ahoana ny pouvoir économique
ahoana ny pouvoir politique eo amin'ny tany misy ianao tokony fantatrao daholo zany zay zavatra misy zay raha resana koa amin'ny lafiny économie resaka kely tsika misy ny atao hoe noyau d'inflation zany izany hoe fototry ny vidangany vidim-piainana zany tsy fantatry ny olona maro ny taux d'inflation ihany matetika fantatry ny olona vidangany vidim-piainana fa raha ny zavatra misy eto amintsika eto raha ireo zany no resahana tsy économiste fa nanao économie kely ihany fa tena fantatry hoe tena simba tantera ary tena varilavo tena miambany tena misite tsara mihitsy ny toedra raha misy ary eto zany tena miteny hoe eo am'le hoe simba tena hoe simbaina ave tena no simbaina sa hoe misy lafiny hoe teknika sy ny namana fa imatsy tsara oresako mihitsy zay zavatra zay izao manko misy olona eto amintsika de lazaina fa hoe zay rehetra mitondra de olona mahatsiary ny firenena tsy marina zany fa misy olona mitondra de misy antony zavatra tiany atao ao ary izy tsy miraharahanao eto efa nampitenenao zay ty zao ny fitondrana aloha de mila vaniny inona no mahampila vaniny azy zao mahampila vaniny le fitondrana raha hanao nouvelle ville zany ianao le régime am'zao le régime am'zao io fitondrana io fitondrany rajoelina raha aloha ataoko tsara mihitsy ny fitondrany rajoelina raha hanao nouvelle ville aloha ianao tanàna vaovao zany tsy any amin'ny tanibarin'olona no ataonao fa ataonao amin'ny tanibarin'olona de am'izay tonga ny olona de de hoe tsy vitanay ny izy noho ny sitraponareo e inona ny zava-misy be ny embouteillage eto Antananarivo ataony olona iny handeha eny amin'ny lahaoty zay vao andeha eny Batobe tsy mahavaolana ny téléphérique fa mba ilazana hoe nosimbainy mpanohitra e nosimbainareo tetikasana e tsy tia fandrosona e tsy tia fandrosona anareo e mampalahelo le zava-misy ny zavatra anankiray koa zany a satria moa mbola ho be ny zavatra horesahako satria somary malahelo ihany ny foko maheno ny zavatra misy sy ny toedra raha misy hatraminy anio aza ahoana ny transformation de l'économie basée amin'ny agriculture tena ataotsika ve na io fanafarana vary io tompoko fanapotehana firenena io zay no atao hoe tena nosimbaina le firenena le vary alefanao manina ny any aminay mbola arivo valonjato ny kapoaka satria tsy mahenika ny Madagasikara le zavatra ataonao ary hanapotoka ny firenena satria marina ny azy raha manafatra vary angamba satria ro ataonao izy nitonga ny vary inona zany filaza zany fianarana aviaza zany izy nanao zany ho anay mpanao politika mihosopotaka le mihosopotaka teneniko eto zahay manko miaraka amin'ny vahoaka mirierie miaraka amin'ny vahoaka efa bolana vary rehefa rafaelany de miakatra fantatry ny aminareo Antananarivo fa tataka an'izay koa ny any aminay ihany de fa ninazy ro taona ary marobe ny zavatra mety any hoe ny daona raisan'ny mpitona zany diso mihitsy nefa inona andraisany fanapaha-kevitra karakarana ny firenena mbola ho tany saiko fotsiny zay mbola ho tany saiko mihitsy zay zavatra ataon'izay hoe inona ny tena fototry ny olana eto amin'ity firenena ty satria araka nambarako teo misy olana be ao aminay melaka ao za zany tsy teteny any faritsy hafa fa avy alao reo ho aveto hiteny azy fa ny any faritsy melaky zay misy ahy zany zao hambarako zao zay zany alohan'ny fandehana ka eo anatrehan'izay zava-misy zay a misy ny atao hoe influence décision zany république izy ny tokony hiteny izy ny tompo-teny de izy ny maninona zay no anaovako hoe filambaniny zavatra misy rarana hoe tsy mivoaka ny ry mihidiny sidina tsy hainao tafavoaka ny ry tafavoaka ny aty tafavoaka ny ry ary zao moa zany tafavoaka hatramin'ny volamena sy namany de rarana ndray ny any ho avy ao mbola resaka momba fa ity ny tena zava-dehibe amiko ty resaka volamena ty sy ny resaka roulette sans roue sy ny namany ty ho resako ny rehefa avy eo fa tena malahelo tanteraka aho zany mba tiako ihany zany hanazava amin'ireo mpanao politika namana hoe rehefa manao politika mba apetraho tsara lay atao hoe fahamatorana ny fahafantarana satria mila mahalala koa ianao amin'ny zavatra atao politika ny sehatra eny iresa-pirenena na tsy fantarinao azy mila fantarinao aloha ny eto tanàna ny eto amin'ny nasionaly fa ny sasany variana any amin'ny Ukraine ekena zava-dehibe tokoa izy satria miankina amin'iny fiainatsika fa tsy maintsy voafehy daholo rehefa mila fehezina ihany indraindray manao ahoana ny intégrité nao eo anatrehan'ny olona zavatra manana an'izany ve anao tsy homenatra ve anao androany ianao nampifidy an'ity olona ty avy eo nefa le olona nanantena tam'izany vary tamin'ny andro ny HVM enjato tany aminay tany 20% eo amin'ny 10 kapoka eny ampinany io nampanantenanao le olona fa nareo de ohatran'izao jasany tsy resaka tsony tamin'ny 2009 hoe atao 200 ny kapoka sa 500 ny kilao tsy resaka nintsona fa lavitra iny fa niny HVM 500 ny 100 ny kapoka tamin'ny HVM tabataba ny reto fitondrana reto tam'izany rehefa tonga eo nefa izy lasa arivo ny kapoka any aminay reto mpitondry reto mantsy tsy teo amin'ny fitondrana tam'izany de rehefa eo izy zavatra fa vao me pira ozy ny fiteny hotanitsaitsika mihitsy maharatsy azy fa tsy hoe vitavita fotsiny eto tataka izay zany de hoy izy aho hoe raha io zao zany raha pirenena mahazo atsika am'izao an'io zao ka raha mbola tsy miteny ny olona de zao namany makasitraka ianao zany ary ho potika ty firenena ty satria tsika ne farany mahatra am'izao
aza mahaina hatra milazan'izay fa farany mahantra ty firenena ty am'izao fotoana zao no nataony Rajoelina sy ny namany lazaina tamin'ny 2009 farany ratsy nefa za tena miteny hoe tamin'izany fotoana zany mba nihatsara tena n'olona fa am'izao fotoana zao tena potoka ka mila mandrendraikitra le firenena mila mandrendraikitra ny isam-batany olona raha tena mahatsapa tokoa hoe tena miharazy zao fiainan'izao tany amin'ny faritry melaka ity fitoran'ity nahazo vato tamin'ny fifidianana nahazo vato zany hoe le vato moa zany ny tiana tenena am'izay tamin'le fifidianana tamin'iny 2018 iny dia nahazo vato 2018 2019 tany zany mbola afa fijerin'ny olona tany amin'ny faritry melaka an'ilay mpitondra fa tsika anio 7 marsa 2024 aona ny fijerin'le olona zany na tonga dia tsina ny resaka ary satria nisy fampanantenana be deaibe ohatran'le fantenana hoe resaka vary resaka fandriampahalemana sisisy mbola misy zavatra hafa ihany koa fianarana ho an'ny ankizy resaka tantsaha fiainan'ny tantsaha resaka lalana indrindraindrindra nareo ohatra ny tena sahirana marina voalazanao zay mahatonga hoe zafa leo satria teto tamin'ny farany teo dia nanambarany toe-javatra misy ao mihitsy ny amin'ny lalana zay ny fiainan'ny mpianatsy sy ny karazany ny mpianatsy any aminay ene reny hoe kitikoleromia reny ene mbola misy tsy manana blozy mbola misy tsy nahazo an'ireny kity reny ene any hatramintsika miteny zao efa telo taona ny teo amin'ny fitondrana ina anao tenainao am'izany ary zay nahatonga ny olona any eto zany dia misy chef de service miresaka amiko aloha ambara zany fa nianarany moa tsy ho ambarako eto bitsibitsika tena potoka ny firenena rangaho izy fa tena misaotra anareo mbola misy anareo eto amin'ity faritry ity mitsangana anareo izy fa matoky zahay fa zay moa izy tsy afaka miteny satria isy mpiasa-panjakana izy ary tsy olona raiky fa maromaro ihany zany mba efa miantso miverina maty amintsika ty amin'ny zava-misy zao eo amin'ny lafiny natao hoe fanafody zany ene mampalahelo rehefa marary ny olona ny melaka dia ahoana rehefa marary ny olona ny melaka dia zao ny raha misy ny avion moa 4 millions de francs zara raha misy aloha ny sambo koa moa etsendany manaraka an'izay tsika moa zao andro sara hoe andro fahavaratsy dia tsy de misy koa eo voarara am'le hoe mihoatran'izao ny toetrandro ratsy namany ny tobila herinandro vo tonga herinandro miainga izy io miainga avy aminay maintrano io zany makaiza mandeha tetsy ro mandidy satria ao ny lalana fa akoatra ny maintrano koa mbola misy toerakafa misy lalana mandeha moron-dava fa tapaka izy am'izao andro zao satria misy raha de tsy azo ampitana am'izao sara zao zany tahaka zany rehefa tonga ny fa hoe aretina marary ianao ao de zavatra anankiray mipetraka ao anatinao de hoe ahoana ny andehanako any tandrazana ho any manam-bola zany ho any tsy manam-bola moa zany de miandry aloha hoe aleo rafa maina maitany zay vao ampiakarina ny razana rasana trika maty fa de ao ianao zany de miaina amin'ny rehetrarehetra ao ianao ny olona moa nanantena ny mandatsa tsy atao fa ny kosa ny mamerina ny zavatra nampanantenainao kosa za de miteny amin'ny olona zao nampanantenainareo efa tonga saina ary ve le olona ary zava-dehibe mihitsy zay zava-misy zay satria zay manko za tao nangataka mba hiresaka amin'ny plateau hanazava amin'ny olona hoe mba avy alao azavaina amin'ny olona ihany toe zava-misy aloha avy aminay mpanohitra tsy mahazo moa tsika aloha zany tsy afaka miresaka tao maintrano tsy mahazo radio tsy mahazo teny amin'ny radio anao zany satria mpanohitra aloha zany tsy mahazo tsy mbola nahazo mihitsy fa tsy hoe efa nahazo ndray mandeha fa tena fa manomboka tonga saina ny olona tena fa tonga saina ary tsy afenina zany fa maromaro ihany mba manatona hoe ahoana ny tokony atao fa ny kosa raha manao politika de tsotra tsy ianareo zay atao hoe tsy nahalala ny lalana kosa aloha raha fa tonga ty aminay no hoe hitarika tsy any fitariana ny olana amin'ny tim fa le fahaiza manao sy le toe-panahy sy toe-tsaina fa matetika ny olona manko rehefa mpanao politika ry be vava be de tonga ato aminao indray de tsy zany fanaova politika ato ka misy discipline koa le izy zay mihitsy le teneniko tato confiance manaraka tsara an'izay parti le discipline parti fantaro zay satria ny tim tsy tonga ho azy ny tim na ny mpitondra ny tim sy ny mpitaraka ny tim azy zay moa zao hoe eto aza de tonga de mba alefako mialoha ny resaka eto hoe ny mpitaraka ny tim andre matora valimanana izay ny hoaratsina aloha ary tena malaza tokoa tany aminay tany hoe ny evitsika moa ty miararavalmanane ampiasainy ravalmanane zany ny hevitra naparitaka zany no aratsina zany de zaho tsotra satria mba ndraindray tohina ihany fody io za hoe ka ravalmanana ho olona mpivavaka ka fa raha mahafantatra ny zavatra nataony ravalmanana tany aloha anao tsy ny hevitsika ihany fa hatramin'ny fiangonana rehetrarehetra FFKM na ny silamo azy nampiany andriamatora valmanana fa ninareo kosa angama mety fady fiangonana na tsy mpandeha fiangonana ny hatramin'ny baiboly aza oa tsy nataonareo fianenana tamin'ny investiture ka normal be nareo raha miteny hoe zahay miara-miasa amin'ny fiangonana satria zahay
za saika teny hoe zahay ny ho zanak'Andriamanitra aza mahagaganareo zany zavatra zany fa saingy tsy niteneko zay zavatra zay fa nasioko ihany aloha le eny tompoko ya ka nisy zany ny atao hoe ndetsorina hoe fanasana toto fandefasana hevi-diso any amin'ny faritra ambanivohitra satria ilay communication dia ezahany sasany ho fehezana na de zany ara no atao hoe nitenenina tam'mbola tsy teo amin'ny fitondrana de vao mainka tsy arak'le zay zavatra nitenenina no miseho amin'izao fotoana izao zany ka manoloana ny izany indrindra na tiana na tsy tiana Andriamatoa Vonjy filohan'ny RMDM faritra Melaka Vonjy tim dia fiainana tsy maintsy mandeha fa hozy ianao hoe leo ara fiainana tsy maintsy mandeha tsy maintsy tsinjovana ny taranaka ny orina zany ka manoloana ny izay toe-javatra zay ahoana ny fahitanao ny raharaha isika zany eto vahoaka miaina fa le fitondrana misy scandale foana eo am'izay ry le voafarany teo zao le inty bagazy tsy misy pneu lasa resaka pneu indray zao de any daholo indray ny resaka de marobe ny faneho-kevitra ao anatin'ilay izy mba saika anytaniko anao kely zay satria io zany zao vaovao faraparany eto amin'ny firenena indray satria misy idirany resaka hoe fizahantany fitaterana sensisa fidirana devise ny mpizahatany tonga eto Madagasikara de misy ohatran'izay ana fahitanao azy tonga soa am'izay hevitra zay zay mihitsy moa anisany araka tsara aloha le fandehan'le resaka pneu tio leo etsika hanazava azy aho hiteny azy ao zay arako aloha fa zay tsy arako zany ampianao ihany Andriamatoa Rina Rabe Mananjara eto ary misy teny mahafinaritra say citation frantsay raha io un peuple qui a peur izy est un peuple qui est dominé raha hainao zany tsy sahy raha hainao zany tsy vonona aloha de inona zavatra miseho mahafinaritra hay teny président tam'ty 2022 ty hoe sahia mijoro izy ia fa saingytsika moa tsy vozao vo mijoro aloha président izy aloha teny président Ravalomanana aloha zany azafady indrindra aloha président Ravalomanana aloha zany président Ravalomanana no manana toe-tsaina tahaka zany hoe sahia mijoro ka zao no zava-misy raha hitatsika io adiny Ukraine sy Russie io 4520 ariary ny teo ny ray euro zany de lasa 4390 ariary izy am'izao zany hoe ny hena eo amin'ny ariary zato mahery kely eo de falifaly ery zalahy hoe efa mihatsara ny volantsika gasy aza fitaina ny vahoaka tsy ny volantsika ny mihatsara fa mitotongana ny vola any ivelany de mahatonga zany hoe zalahy zany mitady sirika kely vao misy zavatra kelikely hoe ohatra zao any de atao ny lavage de cerveau atao ny mandefa intox izy tsy mahay mitantana izy tsy mahay mitantana ohatran'izay ne le zavatra misy ao am'le resaka hevitsika me alefany zareo le zavatra ratsy satria ianao zany tsy manana antenne tsy misy radio de tena mipetraka fotsiny ka tonga soa zany am'le resaka valizy tena somary tohina ny fo ary tena tezitra anao nefa ina moa ny ataonao raha misy zay de zao na maliako azy zao na zavako azy ny zavatra rehetra zay teneninao na mataran'olona anao na hilaza ary ianao hoe za manana diplôma 4 de fantatry ny olona ihany amin'ny firesakao ny fahalalana nananao zany ny toe-tsaina nananao sy ny toe-panahy nananao koa de fantatra aza milaza ianao hoe zany eka eto mialatsindra amin'ny teny zany zany eka tena pastery zany eka mpiandry zany eo ihany fa le toe-panahinao raha mpiandry ary ianao asehoiny ny toetra mahainao ianao eto koa zany de tena miteny indraindray tohatra mino le resaka malaza moa te hoe fao diplôme za kosa raha samy resaka eto fa raha mbola ohatr' zany ny ministra mitondra raha-pirenena ne ty firenena ne ny tantaniny zao de midika araka andresaka atsika teo hoe mihatsara sa manaona makaiza marina le firenena tena miharatsy ary ny tena nosimbaina le firenena satria izao ny zavatra ataona ministra inona ny vahaolana zasa ny mpamandinika hoe tena farany hoe inona mba nahatonga azy ny teny zany satria miteniteny foana ka io any rehefa anao zany zatra manao zavatra ratsy asehon'Andriamanitra hoe ray andro ana izy Andriamanitra ary zavatra tsy tokony ho tenena ary tena fahafambaraka zany hoe ministra zany ianao de avy eo anao sahy miteny hoe tsisy échange administratif ane inona filazany azy teo ianao milaza hoe zahay ny vory nareo ministra rehetrarehetra ao ne zany samy tsisy dikany hoay manokana le gouvernement na hovaina na tsy hovaina mitovy daholo reo fa ny fiseho ny mahasamihafa azy ireo rehetrarehetra mambra rehetrarehetra reo matoa tsy miteny ny premier ministre matoa tsy miteny izy dia manaiko izy ny fitenitsika gasy ka ty raharaha ty mantsy zao
ministra anankiroa izay mitana ministera lehibe anankiroa no atao hoe mifanenjana zany a mifandona no itirarahana valizy misy pneu tsy misy pneu hoe tsy azo atao mitondra ordinateur appareil électronique tablety izany a araka ny fanazavana zay mivoaka de le ministra anankiray de nilaza hoe tsy zay le izy fa zatra tsy izy zany fa misy ny lalàna izay tsy maintsy arahana eo anivony organisation de l'aviation civile internationale OACI de lasa ministra le ministra ray zany niteny zao hoe tsy azo atao ty tsy azo atao ty de le ministra anankiray namaly omaly hoe tsy zany le izy tsy zany misy le izy fa misy fepetra arahana le izy fa tsy arak' zany ao anaty zay zany le raha mba azahoany ny olona azy zany fa mety misy mantsy no tsy de hoe maraka loatra zany ty raha resaka valizy misy pneu tsy asina pneu sisy ty dia nefa le ministry ny fizahantany izay nanakina an'ilay ministra ny transport de efa ministra ny transport teo aloha fatantsara io tompoko fatantsara satria efa tao izy ary resaka hoe sidina nabakabaka zany fantatry le ministra ny fizahantany am'izao fotoana zao ny tokotany be an'izany de le ministra kehitriny zany eo anivon'ny fitaterana de ozy izy ny mpaneho hevitra hoe zany ve natao hoe mijabaka sa hoe maninona nefa raha-pirenena no oentina zany firenena vahoaka no oentina ao anatin'ilay izy de zay moa fananiko mihitsy namitina kely am'izay zany mba azahoan'ny olona an'le izy hoe ay ve zany ny fandehany verina aminao avy hatrany ary momba ny izay ihany raha ohatra mbola misy tianao tenena satria zay le fandehan'le raha zany raha fidinina kely ndao ary zao ny zava-misy mampatsiahy zavatra maro manko le raha miseho isan-kerinandro zany eto amin'ity firenena ty de fahafambaraka skandaly zany filaza azy fahafambaraka isan'andro ary tena inona no antoko anamarinana zay zava-misy zay tadiditsika tamin'ny nivoaka ny coronavirus zao tsara le teny CVO no ampiasainay zahay tsy mampiasa ninina fa ty CVO ty ny tena mety sy ny karazany zao tontolo zao de aty amitsika tsika no anavitra zao tontolo zao ary gnananatsika video zany misy sary zany paritakany no terena ny mpianatra aloha atao amin'ny elemana nomboka azy misy an'izany sary ao nampisotronan'io de iza hoe rehefa io no mahasitrana tsy mampaninina nay na isotrany fa aparitao eraky ny Madagasikara tsy nisy ny zavatra miparitaka ane asa ngamba atao symbole fotsiny ve no ilana azy de zao ny zava-misy taty aorina ty de hoe andao iny misy tobila mandehandeha any misy manao andao ana vaksiny varina zany le olona ny olona zany fa mieritreritra ty CVO nao ty mahasitrana haika tsy mahasitrana le izy ka io zavatra io zany tsy any ministra ihany na gouvernement ihany no teneniko eto fa hatrany amlohany alohany efa mety matsatso tena matsatso fa tsy hoe mety aloha mbarina tsara le teny malagasy efa tena tsy izy mihitsy na ny alohany zay zavatra zay ne zavatra mila fantaritsika raha iresaka tsika momba n'ity ministra ty eto zany misaotra ny président Ravalomanana ary mitady azy ary miantso azy hoe tongava ianao fitondrana fa tena tsisy fitondrana vanina eto amin'ity firenena ty satria ny tenin'Andriamanitra ne miteny sambatra ny firenena manana ny Jehovah-Andriamanina ka raha ohatra ka ity zao fitondrana tsy misy an'Andriamanitra zao zao mandana Andriamanitra zao manao asa maro be tsisy karazana zao tsy zava-banina eto de izao ny zavatra resahako mombana tamin'ny raha Andro Ravalomanana ne raha hanao concours ianao nataotra le olona hoe zahanao karazana mety misy any fa mba tsy ohatra ny ty am'izao fotoana zao am'izao fotoana zao ne de tena mandeha daholo ny gabraraka ny halatra ny kolikoly isan-karazany mandeha daholo ao anatiny ary tsy hoe ministera raiky manao an'io nefa izy menakavy aloha apetraka tsara izy menakavy samy manao an'io zavatra hadalana marobe ary zay tena zao raha nresaka iny ministre ianarany teo izy le ministre le fitaterana izy iny izy anarany izy tsy tadidiko taministra fitaterana ministra Tinoka Roberto di Toto izy ny fiteny azy raha mitsankana ne izy jereo tsara ny sary misy sary video any misy sary mazava tsara amin'ny Facebook feno volamena ny tanan'izy menakavy zany hoe tsy tanan'izy rery aloha fa tanan'izy rehetrrehetra miaraka eo zany zavatra zany volamenan'iza moa io zavatra io ahoana ny fandehan'ireny volamena mivoaka isan'andro reny ary tsika ny tena grave eto amin'ity firenena ty de zao
manao zavatra mamoafady androany de misy zavatra somary olaka kely ary de varina any koa ny sainy vahoaka malagasy fa za zany tena hitaonao antsika vahoaka malagasy hoe aza varimbarina amina resabe aza varimbarina amina zavatra fanolakolahana fitapitaka aby reny fa ny zavatra tena tokony ataotsika hoe ahoana ny fiainantsika zao ny vidim-barinao ve mety satria vary aniny tena foto-tsakafotsika aloha ny vary ary mampikaikaika ny olona sanandro de ny olona varina misy an'izao ary de ary koa varina le vidim-piainana aloha henteo za zao tena miteny eto tamin'ny andro ravalomanana ny 10 alina 2 arivo 10 alina ny gony ray tamin'ny lafarinina am'izao tsika miteny zao eto Tananarivo 4 alina sy rahetsy ny any aminay 2 alina sy 2 hetsy de ahoana ny enana am'zany am'zany ka taokory io avy amin'ny hirany bakomy hoe raha ilanao ny anao aleo ahita aloha le vahoaka raha teny efa tsy manjary ka za zany fa tsy le hiteniteny sanandro fa makaleo raha eo satria zahay manko le mpanao politika misy potaky efe miaraka amin'ny vahoaka fa tsy mijanona eo amin'le théorie na eo amin'ny table ary zay nisany manahirana be ihany koa eto Madagasikara maro le olona mianatra politika de manazava eo ambony ao izy de zao ane nefa tsy hitan'le tsy hita le any anaty fotaka zay zavatra zay nisany teneniko hoe tsy hany le izy disonareo zay satria mety ohatran'izao fanaovanay politika marina zany fa disonay kosanareo satria tsy hitanareo zava-misy tena iainan'ny vahoaka fa ny tianareo de zao rehefa miresaka manko ny économiste tena gaga rehefa mba mahita an'ireny fandaharana amin'ny radio sy télé reny tena ohatrany hoe zao ny mety ka efa eo nareo maninona tsy atao zany sasala am'izay le izy ka eto zany tena mamirina am'le resaka valizy fa nabarabarana olo mefantiliser peuple io zany hoe tena fanaovana tsinitsinina olo za zany menatra satria ianao lohany ao amin'ny gouvernement ianao zay pitarika ianao ataotsika hoe ministre zany ene tena farany ambony misy ny directeur régionaux misy ny mety ataotsika hoe directeur any amin'ny périphérie sy namany fa ianao zany le manome baiko aza tao ty nefa tena zavatra ataonao mamoafady ty mantsy zao le izy hoe ministre anankiray ao anaty gouvernement tena atao hoe manebaka ministre anankiray ao anaty gouvernement noho ny fahitana hoe tsy zany no izy fa zao no izy de misy resaka fampianarana hoe misy ministre ampianarina misy ministre mpampianatra de misy ministre ampianarina de nefa ry zareo ao anatin'ilay gouvernement zay no zavatra misy mariny zany izany zavatra misy zany ene tena mahafabaraka hoe eo ve anao de fampate ary tena eo anatrehan'ny firenena sy ny zao tontolo zao ne mahita an'iny mahita an'iny daholo aza diny misy ary tena angamba zany ny mananamana comorianina azafady raha miresaka an'izay kely zao nambalana izy le comorianina teny gasy tsara tena eny misy fotoana zay mba miteniteny français o kely moa zany sy ohatran'zany izy teny gasy any izy tête de nul sa tête de mille mety inona filaza azy ny mpitondra anareo izy satria ahoana hoa raha ny teny tamin'ny 2018 ho ataonay fara izy ny comorianina hampindraminay volo izy ny comorianina zahay neo izy nanampy anareo tamin'ny tamin'ny cyclone nisy iny de zao namparako azy voaingana ve nareo nyresaka voaingana zay nyresaka io zay satria olona nisy niara-nianatra any zahay zay zavatra nambaran'izay de zao namparako aminy tsy ny firenena malagasy no teny aneo ekeko fa tsy ny vahoaka malagasy aby ny hiteny amin'ny radio zay voinoanareo fa kosa zavatra teniko aminao de tsotra fotsiny zay nyteny azy ny tomponatoka fa miteniteny foana hoe azo atao tena azo atao mihitsy ny miteniteny foana ka zavatra tiako resahana aminao comoriana de tsotra izao fitondrana misy am'izao fotoana zao na zahay ary tsy mahalala hoe izy aloha ny tena mpitondranay satria zahay zao efa tena any amin'ny tilalana tsy mahamenatra satria izy ary miana eto amintsika eto ka mahampalahelo zay zava-misy zay zany zay no mahatonga antsika resaka teo hoe tsy ny malagasy ihany ane ny mahita zao hadalana ataony ry zalahy ireo fa izao tontolo izao indrindra moa reo miaina eto amintsika eto tena mampalahelo tanteraka zay zava-misy zay ary zay mahatonga nitsangana tena hoe zao hoe za kosa anao zay ahatongavaneny eto aminareo fa misaotra moa nareo nandray nandray ahy mba ahafahako manambarany hoe le vahoaka io ane mijery anareo tsy hoe manenty anareo avao hoe marina ny tenenareo satria raha naraka ny tenin'ny ministre Tinoka anao hafa koa ny tenin'ny ministre ny alina atao ambadikato fa nebakeo izy ary no rahanao sahirana ane anao vahoaka fa ny zavatra mipetraka zany de ty io fahafambaraka ataon'izy ireo de tena hita mihitsy ny hoe mino afa na ny olona mpanaradia ny mapary ary mahita hoe kitoatoa tena kitoatoa ty zavatra nataon'ny Tinoka ty tamin'ny voalohany reo aloha de nanampy ka zao ane rehefa niteny ray nefa ny ministre ny alina ty fizantany ministre Joël eo reo nangina io ary zavatra io nareo saminareo ihany ane miady
fozalahy miady izy inona le oabolany tsy haiko moa le toyny sy namana iny tompoko oabolany zany eny ary maraparanantsika azy a dia inona ny tianao amafisana ra manoloana ny fiainam-pirenena hoan'ny any melaka hoan'ny mpitondra hoan'ny entina hoan'ny tiako madagasikara hoan'ny RMDM ndahoary makasitraka indrindra satria moa efa maraparana ny fandarana ihany sy ny fotoanatongaavako eto tena zava-dehibe isaorako voalohany indrindra aloha nareo nandray ary isaoran'andriamanitra mbola nanome tombonandro ahafatsika mianakavy miona hoay manokana mitondra ny teny amin'ny maha président RMD melaka sy maha président ny team melaka nahatongavako eto mahatsiaro mijaly zay ary tena mijaly zay ary tena ny haratsiko bebe kokoa ny fijalena mahazo anay ary tsy misy zavatra antena inay amin'ity fitondrana ty reo olo an'ireo zany olo anaty lavaky tsy misy raha azony atao tsisy na zahay na UMBS mandeha zao ane tsy handeha amina ihany tsy haiko hoe ahoana fomba hafahana mba hijery an'io satria le olo any zany tena mba tianay mba tsy naribakany mba hitatara amin'ny telefony fa mba tena hitanay hoe io marina ianao miresaka amin'ny tele zany de hoe zava atao akory mba haka no fa zay moa raha misy ino raha azotsika atao asa ilana reo vahaolana zay eny ilatsika vahaolana moa zay afaka mandeha amin'ny YouTube sy ny misy mijery YouTube ihany moa fa hitanao ihany amin'ny teknôlôjia zany zay mahita azy fa de misaotra aloha fa de ampahafantarina azy sy ny Facebook sy ny Facebook ho an'ny firenena ndray zavatra resako de izao miantso ny président Ravalomanana ary tena miantso tanteraka azy mivady moa zany fa tsy ho an'ny président ihany zay zany tokony tsy adinotsika hoe izy mivady satria zay raha isaka mandeha koa aloha eto so ihany fatsaroako tsy latsaka tsy asy zao Ravalomanana zao hoe Ravalomanana zao efa tsy zao za zany tena samy manambara eto hoe mbola ilatsaka président Ravalomanana marina ve aloha sa tsy marina amarino kely zay mesurina alefaso raha ohatra ka marina ilatsaka président Ravalomanana zahay de mbola vonina ondamosiny ary zahay koa manaiky satria zahay ne mba niona ihany mbola nanamafy izy ny filatsahany ho fidina tsy avelako izy ny fireneko ho potika miantso ny rehetrarehetra izy ary zahay koa de vonina ary aondamosiny président Ravalomanana ary miarahabazy moa zany zahay mandrakariva hoe ho feny fahasalamana ianao ho tahin'Andriamanitra ianao ataoviny antsoroa ilay adidy izay nomenanao ka nitoerana alehan'ny président Ravalomanana koa mitabataba daholo de olona miantsoantso hoe maty zay dada fojeo zay dada verena ianao dada zany ny ohatrany hoe le tany mananjary teo zao de tao aorianan'ny siklona zany ny feo eno tsisy foronina zany fa zavatra tena marina zany ary zay ny zavatra anisan'ny tsy zakany reto amin'ny fitondrana reto ny momba n'zany atao hoe Ravalomanana zany atao aby zao fanaratsiana iabiaby aby zao atao aby zao rehetra hanampotehana iabiaby zao na ny mpanaradia azy moa mety zao sakasakana sy namana nefa hoy za diso va ny teninay raha mba marina ihany saitsaina ihany fa misy ny farany Andriamanitra zany fa izao ny zava-misy zany mampalahelo eto amin'ty firenena ty fa izay rehetra mamoaka ny marina zay miteny ny marina de ilatsy ireny zavatra misy tsy ireo ne milaza hoe misy ny demokrasia tsy marina zany tsisy demokrasia eto tsisy demokrasia eto amin'ty firenena ty fa fitaka atao hangoronaka reny ary tena mangorokarena tanteraka reo na za mahita an'ireo vary afaranareo ane tompoko de vary iza moa ny tompon'ireo fanjakana ve ataovy mazava tsara aloha le fitantanana ny firenena zay zavatra mila ho hain'ilo fitantanana firenena avy amin'ny fanjakana ve ty sa olo tokana ve tsy hay iza no manafatra vary io avy amin'iza de ahoana sy ahoana fandehana zany ene mila fantarina ary aza fitahana an'zany vahoaka ka hoy za hoe ny firenena mihitsy no mijaly za mino fa tsy melaky rery ihany no tratra an'izao zava zao fa melaky moa tratra an'izao satria sady tsisy lalany tsisy communication any zany fa de tena miaina ao anatin'ny lavaky zahay ao akoatra ny maintirano izavy ny tanàna ao anatin'ny ny tanà akoatra ny maintirano misy le Antsalova le hoe arivo no kapoaka ny vary ao any ko ny enjana be le henjana koa io Antsalova io zany teto henjana izy io miala an'io Antsalova de mora feny be avy eo Ambatomainty de Besalampy ireo rehetrarehetra reo zany am'izao asara zao tena sasakasaka ianao hoe ahoana ny hatavitana ary amin'ny chef lieu de région zany hoe baka ty Ambatomainty ianao handeha any na hoe baka ty Antsalova telotelo andro nefa zavatra 20 kilometra henjana tena henjana zava-misy any ka hoy zaho hoe ho anay farisy melaky zany président ny RMTM Stim avy any ny tenako de mbola miantso tsisy vahaolana eto amin'ty firenena ty tsisy olona afaka amahan'ty olana ty afa-tsy président Ravalomanana ihany
na izy amlaza azy na izy amlaza azy toy ninona dia tsy misy afa-tsy président Ravalomanana ihany aloha sady eken'izao tontolo zao ne président Ravalomanana inona moa tsisy vahaolana afa-tsy Ravalomanana zay zany zavatra hitako tokony vahaolana raisitsika vahoaka malagasy ya amaranantsika azy mandeha koa ny resaka zany tsy hoe resaka moa zany rehefa nivoizana nandritra ny fotoana maro ny hoe lay olana iainany malagasy am'izao fotoana zao efa mahafoaka be teny an'izany daholo zany ny resantsika teo feonam-be-pirenena na fahitany any amelakasy zay no teneny ny président Marc Ravalomanana izy io hoe tena vahaolana lehibe ny atao concertation des nations na concertation nationale zany tsy colloque ny atao fa concertation tsara mihitsy mampiavaka an'ireo zava-misy ireo manko tena ilaina tanteraka io concertation io tsy fampiavanana za aloha raha iny fampiavanana iny mbola resa be iny fa iny avelatsika any fa mbola resaka concertation aloha io za mahita ireo ambaratonga rehetrarehetra institution marobe nisy naman'ireo tena olona napetrapetraka io ohatrany ataon'ny gouvernement napetrapetraka io nga misy raha antenainao zany hoe sady tsy manantenany io ataovy remaniemany gouvernement tsy manantenany zany tsika na ataonao na tsy ataonao mitovy foana eo zay tonga eo ny concertation kosa tena ilaina national io hanomananao tsara raha tena olona te tanindrazana na ianao raha fitondranao zay lazay nefa manimba nyty firenena ty na nareo ato mpanohitra satria ny mpanohitra koa tsy voatery koa mba ara-dalana amin'ny RMT fa misy mpanohitra samihafa raha tena hoe te tandrazana nareo de atao vary zany hoe tsika hiditra amin'ny fifidianana afaka zao andro afaka zao volana dikan'izay ataovy tsara ary ataovy madio ny discipline inona ny condition ho anay raha fa milalao biloty misy biloty zany tonga de ina aby ny condition tsika zao aloha afatsika misy ohatran'izay koa zany io rehefa ohatra ny concertation nationale tsy asiko resa be satria efa marobe ny resaka an'izany teto zao ny concertation nationale za tsy hanatsara ka ianao zao aveto hiverina any an-tanàna any amin'ny faritry melaka de mba mitondra an'izay resaka zay any an-tanàna any voalazanao mihitsy tena zavatra voalazanao mihitsy ary tena enregistreko ty le fandaharana indray mitoraka ty hoe tena izao ny zavatra misy anisan'ny resana atao izao ny zavatra misy satria le io concertation nationale na ny tena ko ary tena maniry hoe ahoana mba hahafahan'ny faritra miresaka zay kosa zavatra anankiray mbola tiako hiadina aloha zany fa iny moa zany tokony logika be zany zany mihitsy tsy hoe national zany rehetrarehetra hoe terina voatokana fotsiny eny ary teninao farany ary meko 2 minitra ary ianao marana anazy tanteraka malahelo ny firenena malahelo ny mpiray-tanindrazana amin'ny toejava misy zao maro ny maty ao ny loza voajanahary fa misy kosa ny kapoka avy amin'Andriamanitra reny fa tsy apetraka fotsiny hoe loza voajanahary na ireo sakafo tsy omenao azy ireo vary omenao azy amin'ny madikô nefa amin'ny kapoaka fa fomba tsika malagasy nataonao madikô kapsily no maranao menaky famonoana malagasy zany tsy mety ny fo tsy mety ny saina raha mbola olona manana tsaina manam-pahanahy ary raha mbola velona ka misokatra io fo sy saina maso io ary ny sofo io de zao tsy maintsy miteny anao ary mandray indraikitra io moa fivolanana izay amaranako azy amin'le teny hoe antsofo ndretsika viro dikan'izay hoe heniny sofona na tsy kavina avao ary mipetraka eny amin'ny sofona fa n'io teny io izaho zany de tena manohitra tanteraka izao ny zavatra rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sirampon'Andriamanitra zaho koa manohitra mandrakariva ary tena mijoratra amin'ny farany io zavatra ratsy sy fanapotena sy halatra maro isan-karazany io araka n'izay zavatra teneniko aloha sy zavatra hitako de teneniko araka n'izay zava-misy zay fa tsy hoe akory satria za mpanohitra de na mba misy zavatra mety ataon'ny fitondrana de tsy mety fa zavatra fanapotena tiany fitondrana atao kosa za de manohitra ary tena mpanohitra hatramin'ny farany na inona zavatra miseho ary zaho kosa zany de mbola ao an-damosiny président Ravalomanana araka ny teniko teo tsisy olona eritreretiko vitan'izany afa-tsy président Ravalomanana irery hany no afaka hamahan'ny olana rehetrarehetra ary hamerina amin'ny laony ny zavatra misy eto amin'ity firenena ty eny ary isorana vonjy izay filohan'ny RMDM any amin'ny faritry melaka nitondra an'izay fanazavana zay nitondra ihany koa ny etaetany sy mitondra ny teniny olona avy any amin'ny faritra mbola manakambara kely ny teny amaranako azy angamba ny fanaovam-beloma mikopakopatana anao na de fafaraparany aza zao satria sady tamin'ny fiarabana ny fanaovam-beloma ny tena zava-dehibe samy hotahin'Andriamanitra atsika aby isaorana be dehibe ny MBS napitan'izao zava-misy zao de makasitraka isaorana samy hotahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy dia manao veloma ihany koa any amin'ny faritry melaka rehetrarehetra ny isika izany mbola misy
hafa indray andriamato mota arso zay efa mpisehatra eto izy rehefa eto indray fanira zava-manantany dahoary fanray ya de misaotra ny vonjy avy any melakatsika zay niaraka tamintsika teo rina de makasitraka ihany ko za am'izay faneho-kevitra zay netiny teo zay zava-dehibe tokoa zany fa araky ny fanambaranao teo rina de andray ny motarsantsika zany resadresaka ny tontolo ara-toekarena rehefa miresaka tontolo ara-toekarena tsika amin'ny akabeany rehefa miaraka amin'ny tonton mota dia miresaka ny renakibon'ny tany miresaka ny fanana tany miresaka ny sehatra iraisam-pirenena eo am'ireo mpamatsy vola sy ny fifandraisana Madagasikara reny rehetra reny dia anaovantsika zay fifampiresadresana amin'Andriamatoa motarsan zay ka iveritsika betsaka ny zavatra zay tokony hodiniana ao anatin'izay resadresaka izay fa dia handray azy zany tsika efa miomanao ambadika ihany koa ny député fetra Rahalamizavombololona zay hitondra ny politika zay araka amintsika eto satria betsaka moa no adevitra zay mila resadresana amin'izany filohan'ny volona parlementaire tiako Madagasikara izany dia anisan'izany ohatra ny fitsipaham-pitokisana zay hevitra naroso ny antoko tiako Madagasikara anisan'izany ohatra ny adevitra lehibe mahakasika indrindra ny tontolo ny fiainan'ny firenena mihitsy am'ireo lafim-pitantanana tsy mahomby dia ho resana miaraka amin'ny député fetra Rahalamizavombololona fa efa vonina ny vahintsika dia andray azy isika zany amin'izao fotoana izao eny ara fa de efa anao zay tsika de heverinao ihany namanarina rehefa aveo fa ny fotoana moa zany maneratsika ihany tsy maintsy nisiny zay fandraisana izay rina eny ary dia horaisitsika indray ny ampisehatra manaraka zany tonton mota ao anatiny ity fandana miara-manonja MPS radio mata ity dia hitatsika am'izany zany lay fandehany raharaha fa tena hoe mila manaraka sika mila manaraka isanandro ny fivoarany raharaha eto Madagasikara satria raha vao tsy manaraka sika dia manjary mety hoe ny fanapaha-kevitra rehefa aveo no mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy izany zay no ny raharaha zany amin'ny zao fotoana izao ary dia rabaitsika i tonton mota alleloia tonga indray eto amin'ny MPS radio mata atao amin'ny miara-manonja merabanao amin'ny fiavinao indray zany iresaka raharaha-pirenena iresaka toekarena iresaka ny fifandraisana amin'ny any velany iresaka ny tsy fandehanan-draharaha amin'ny fiainan'ny Madagasikara merabanao ary miarabany rina aloha de miaraba ireo namana mpanao tsy lazaina ao ambadika ao miaraba vahoaka malagasy koa manerana ny nosy sy ireo any ampitan-dranomasina ny vahoaka malagasy zay latsaka tanteraka ao anatin'ny famoizam-po sy ny fahantrana lalina ary de tena very-hevitra am'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao ka dia mampahery azy ireny mandrakariva mampionina azy ireny ireo zay nidona-pahoriana ary dia mangataka azy ireo mba hatoky an'ny tompo mba hamelona ny fanantenana ho an'ny isam-baravarana zay no teny fiarabana azo entina rina eny ary hiditra amin'ny votoatiny sika tonton mota zany ary dia ianao moa amin'ny resaka toe-karena ny tena nananao taleta dia maro ny zavatra azo resahana andeha aloha resahantsika kely ty resaka le hoe fitaterana nabakabaka ty misy ny organisation de l'aviation civile internationale OACI zay fikambanana iraisam-pirenena izy io misy lalàna apetrany fepetra isan-karazany zany dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany misy ny zavatra anseho teto amintsika lasa misy fifandonana minisitra anakiroa tourisme ndray de ndray fitaterana zay sehatra anakiroa ngezabe tsy afaka misaraka mihitsy satria ny touriste andeha inona tsy maintsy andeha amin'ny alalan'ny fitaovam-pitaterana izy avion raha avy any ivelany maketo reny zavatra mitranga tonga de ny hevitra avy hatrany za ngamba rina tsy resaka tsony an'le hoe roulette sy le hoe portable fa sana pas de sens ozy ny fitenenana tsy de zay loatra fa ny tena mba tiako tsypiana ao anatin'le fanambarana nataon'ny ministry ny
ny hoe ny secrétaire général ministère ny transport moa zany de zao tsy de azoko loatra amin'ny fitantanana akapobeany mihitsy any de misy ny fifanarahana iraisam-pirenena aloha tsy maintsy arahanao rehefa mitondra firenena ianao misy ny fifanarahana ataon'ny OACI rehefa mendraikitra ny transport aérien ianao zany tsy edikevitra zany ka le hoe roulette portable lasa volamena ny any tsy azoko nge am'lizy tsy azoko fanondranana volamena nge amin'ny kilao ampolo maro de ahoana no apety an'lizy ao anatin'le tablety batery kely ny olona nge ara-dalàna le hoe manao gourmety de soratanao anaty passeport donc tsy problème mihitsy zany fa ny tena tsy azoko ao anatin'le zavatra nataon'le ministère transport de zao iza mono nanendry azy hoe ho tompona andraikitra amin'ny sécurisation ny frontière tsy fantatro ao amin'ny présentation ministère ny transport zany ve note de présentation nataony hoe sécurisation ny frontière malagasy misy ny ministère ny sécurité publique misy ministère ny finance amy douane resaka sistany de efa misy ministère karaha resaka hoe volamena sy ny etsetra misy ministère minina nge manana box eny amin'ny aéroport aloha misy mpiasa minina eny amin'ny aéroport ho an'le olona hoe mitondra volamena soratana ao anaty passeport io hoe zao gramy io volamena io de zao avy ny isany de misy droit mihitsy zany an'ny olona tsirairay fa tsy anina tokony tsy zay fa ny any tena fahagagana amiko ny prime ministre mihitsy ange ny tofirin'le ministre ny transport sy ny SN satria prime ministre no intérim ny ministre minina am'izao ka izany namefaefana azy reo anao an'izay hoe iaro mba tsy isin'ny trafikana volamena le prime ministre manao intérim inona mesure an'iraisiny le ministère ny finance amin'ny hoe douane eny amin'ny aéroport ino ao minina ao ny police ministère ny sécurité publique zany rehetrarehetra zany raha ny fomba fisehoan'le zavatra de ohatran'ny hoe nyraisin'ny reto hoe zesy ministre ny transport reto ohatran'ny tsy de mahavola loatra amin'ny asa ataony fa izy zany ny tena mahay izy zany nge ny tokony ho prime ministre satria départementa maromaro nge nray ny feheziny ao anatin'le izy de lasa oatra manahirana fa tsy resaka hoe roulette portable ça n'a pas de sens tsisy dikan'zany zay de aloha mijanona am'izay fotsiny hoe enao ve zany ny teo prime ministre satria ny prime ministre tsy manao an'le asany amin'ny maha-intérim minina azy enao no ohatra miteny an'le sécurité publique hoe amin'ny sécurisation ny frontière sy ny hoe ny douane am'le resaka trafika tena départementa be debe mihitsy noentinao ry nga ministre ka dia apetrako am'izay fotsiny lizy fa tsy teny zavatra anina fa lasa ka zao mantsy André Matomotarso ny teny ny ministre ny fizahantany hoe tsy zany le izy tsy zany ohatrany hoe nampianariny mihitsy ministre Joël Andriamandranto ministre ny fizahantany zay ministre ansahana ny transport teo aloha de ny teny izy tamin'ny conférence de presse zao no izy misy phrase mihitsy moa nyteneny tao hoe nous n'avons jamais songé à interdire les valises à roulettes ozy les ordinateurs portables les tablettes ou encore les autres appareils électroniques fa rehefa hoe anokatra sistany na frontière zany de tsy maintsy amafisana ny fanaraha-maso indrindra ho an'le antsoina hoe vol à risque de hoe tsy maintsy arahana raha teo zany ny fepetra zay apetraky ny organisation de l'aviation civile internationale fa le izy zany lasa misy ministre manitsy ny ministre namany dia misy ministre mampianatra ny ministre namany aona mba fahitanao azay tonga de vakina ohatr'zay le izy ka zao le izy rina zay mihitsy mantsy ny natonga any teny te hoe ça n'a pas de sens tena everiko fa tsy olona ao anaty gouvernement reo tsy mendrika ho resahantsika sy riny eto akory le izy fa tena tsy misy dikany
niveau tena mirehefarehefa sana-pas de tesitra miakatra ny atezerana rehefa zay nyresahana hoe le namana mifanitsy am'le namana izy ohatra ny nanao tsinitsinina an'ireo olona ireo tsiny tonga valikafatra hoe tsy zany fa ny OACI ange manana dispositione zao ministère en santé mbola tompona andraikitra koa rehefa hoe mivoaka le olona am'le hoe covid sy ny any ny azy ange tenenin'ny dolo hoe ny covid ka zao tena tsy okarina men'ny olona lesony izy satria izy mihevitra azo sangana département anaky-efatra 10 ray teneniny aloha zany ho fantatry ny vahoaka zay mantsaniresahana nytolo hoe aloha fantatry ny vahoaka le izy ka zao tsy voalohany ange zao nefa nahafahafa ny nataony ministra io fa nilaza izy hoe nisy masony ty cyclone ty orina zany ve ny ho resahana betsaka ny zavatra tokony ho tenenina eto fa de aloha valilany iny aloha izy ifananatra ny anaty conseil de ministre aloha prime ministre zay nyteneniny ko amerina azy indray fa zao hoe raha mba mety ry président esorotany ministre ny transport io zay zany ny tena faniriny olona satria nanamany ary nanabaty azy tapoka tety amin'ny anina hoe tsy mandeha am'zay loniny zany de aloha zany mba hajanona re io satria ianao miteny hoe anova efa enimbolana raha teo le zavatra promesy mbola tsisy ihany fa de mino zay fa de hitanao io zava-misy mivoaka ihany ny marina iny ary iresaka momba ny fanamboaran-dalana isika rebateau motarson fanamboaran-dalana fanatsarana lalana efa vita satria betsaka ny simba tao anatin'ny cyclone sy ny rehetrarehetra fer ny tiana tenenina mbola misy mitako vola misy mbola wawawa be any ambadimbadika any ina ny azonao ambara momba an'io satria mbola mitohy foana le raharaha hatramintsika miteny zao orina tamin'ny heriny tetotsika de nyresaka hoe namboly azo ny MMM antoko politika MMM de nanao vava hoe misy tsy mety ny fifandraisana ao anaty fanjakana de nitabataba izy de tsika ny teny hoe efa fantatra inge efa tsy mety ny fiaraha-miasa amin'io satria samy mikepoka ny azony fa tsy misy hoe mihevitra zay makaiza ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy sy ny sisa tsy misy mihevitra n'zany fa de samy manao zay tonga any an-trano ianao zoma mahita nyreto olona hoe tompona entreprise mpanao lalana efa ny asa nandritry ny rotaona processny zany ange rina de zao hoe misy besoin identifien'ny ingénieur ny travaux hoe misy fahasimbana ny lalana etsy de mandeha ny kajy rehetrarehetra ny métrage manao métré izy moa ko hoe etsitsy ohatry zao de zao avy eo vao mivoaka le appel d'offre de misy PRMP rehefa vita ny étude technique mamoaka an'izy hoe zao de nahazo tef ren'olona reny titre d'engagement financier amin'ny fanjakana de nanao asa izy vita le asa nisy réception technique natao tamin'ireny asa reny fa inona ny zavatra nitranga de tokony hoe iza am'izay mivolanay iza mivolanay tsy nisy rotaona de ozy ny tena nampalahelo asa nanaitranga erina tao anatin'le resaka de ozy le olona le niteny nisy ozy ny olona tapaka lalan-dra no mifady sopana-tenana satria ny pression an'le fournisseur satria maka vato maka fasika maka semence ihany ren'olo reny mitaky mivolany hoe aiza fa efa ela be zany de tratra ny chèque sans provision torina ny tribunal misy tapaka lalan-dra ary misy maty mihitsy mitenen'le olo zany de miteny zao mantsy Andriamatoa ministre ny travaux aménagement de territoire sy ny travaux publics efa teo nanomboka 2009 tamin'ny enimbolana ange no vaovao teo le ministre ny travaux publics zany hoe io vola tsy voaloha io zany vola efa tamin'ny andro n'Andriamatoa ajo tsika nangataka hoe mba manaovy ianao conférence de presse Andriamatoa ministre de lazao eo le fomba nahazahoan'ireo karan'ireo an-tany reny filatex reny zavatra ataon'ny telma reny tsy eto Antananarivo ihany fa tany atao Masina tany Amazingana jardin d'amour ary nanao lalàna mantsy nareo hoe tsy azo ny commune natao commune urbaine rehetra Madagasikara raha vao ohatra ka zao ny refin'le tany
dinareo lasany olona rehetra lasany vahiny a le tany zay le izy eto koa moa de mivoaka ho azy ny zavatra hoe reto vahiny reto lasa mahazo nationalité malagasy dôly a fa vaky lala tsara ny ao amin'ny service ny immigration ny ao amin'ny intérieur za zao de mahita malagasy piasa malagasy vitsivitsy na metra-pielana tamina orinasa karana tokony hoe omena prime de tsy nomena indray fa naninona satria misy karana vao tonga de raisindralaza de asorony na tsy nomeny prime le gasy a fa nyraisiny a le karana vao tonga zany hoe le karana nahazo poste vaovao a de au lieu de hoe mena prime reto de tsy mena fa nyraisina aloha ty reto karana reto ka ny karana tsy karana qualifié a any a Ukraine mantsy am'izao le mifindra makany Europa hoe immigration de bonne qualité zay ny fitenin'ny européenne azy fa ireto karana tonga eto amintsika reto ange ny karana mahay hoe mba tena manam-pahaizany hoe ingénieur Inde ange zao ny tena manao ny travaux informatique be de be eran-tany service ho an'ny eran-tany de zao raha tena nanana qualité le olona tonga aty tsy ho nandeha ny asa manao surveillant le gasy le am'kainkaillerie le magasin de stockage sy ny etsetra zany no asan'le karana zavatra tsy tokony omena visa long séjour mihitsy reny dans un premier temps moa zany de rehefa aveo mivadika nationalité zay mihitsy tonga hatrany am'izany a le tsy kombakomba am'le fitondrana ato de manao trano mamoaka automobile 4x4 lasa zany ny fiainan'reto mpitondry reto volany reto mpiasa nanao lalany reto a rotona tsy avoakany zao nefa ny tenin'ny soratra masina eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fandoavana ny karaman'ny olona nampiasainao ary ny eloko tsika tsirairay avy miatra amin'ny taranaka fara mandimby raha vao zavatra satria fantatra ihany ange hoe inona moa zany ny fivavahan'ireo olona ireo ahoana ny fombafomba ataony a ohatra ny tsy de mety loatra mono ahoana mety hafarany io zany zao aloha efa hoe rotaona tsy nandray vola ka zao nge rizy riny ny fotoana mandeha olona maty ihany fitenin'le olona de zao hoe 400 milliards ariary ozy président ny vola ao amin'ny fer ny ordonnateur mamoaka an'io vola io zany a de ministre ny travaux publics vola fer aloha le hoe nen'le olona 33 milliards ariary de fananina tsy amena zany a le vola sana hodina anakaiza le 400 milliards ariary tompona ndraiky ka angatahana etotsika zany de mangataka amin'ny ya ministre ajo hoe manaovy ianao conférence de presse a de azavao eo le resaka fahazahotany ho an'ny karana sy ny vahiny a de azavao eo koa ny tsy nandoavana anty resaka volan'ny mpanao lalanyty de azavao eo eteo dolo ny support document azahoanao manazava atsipriany mba hampadio anao eo anatrehan'ny olona fa le izy zany le memema lasa hafa mifandikana azy a raha ohatran'izao ny fomba fitantananareo a nisy setra nisy anao ka le entreprise mpanao lalana mantsy de mitaky izy ay zany volanay ay zany volanay zay ny fantany zay fa lesaka hoe continuité de l'état zany a izy tsy miditra am'izay fa ny volany azy mifantany efa nanao azy zay de atreto zany a mbola nisy tsy nandray efa andresanao ihany resaka fananatany eo mbola resa be foana hatramin'izao hoe rovina ny hafarany ity resaka olana amin'ny fananatany ity fa na ny sampianakavy ara misy tsy mifandevo maty amin'ity raharaha ty nefa tanindrazana ny avy any avy ivelany araky ny teneninao teo a manao zay fomba zahoana ihany ko satria any Madagasikara no tena mbola malalaka ano ny tena afaka anaovana an'izao zao a fahitanao ny fandehan'ny raharaha amintsika amin'ny teny zao angerina aloha de oka azava mihitsy fa ny zavatra rehefa atao amin'ny tsy marina mivoaka foana ny zavatra teneninao any amin'ny mangingina ozy ny soratra masy no kabariny eny tafitrano ka zao ty zavatra konkononina moramora hoe mafanana tany de mifahazahona tany isan-karazany ty tsy maintsy misy fomba tsy ara-dalàna foana ny nanaovana an'io fahazahoana io zay tsy maintsy ho hita zay ary za de miteny
hoan'reo vahiny na karana na autre nationalité ozy ny fitenenana zay nahazo tany ataovy ny fahaizanareo manao an'izay lalàna eo a fa za tena miteny hita foana io hita foana io ary rava foana io rava foana io tany alainareo amin'ny tsy marina io ny olona tompon'le tany tsy inona manana ny document izy ary ny lalàna mipetraka hatramin'izay inamovible tsy azoko tiana mihitsy reny de ataovy ny fahaizanareo ary ataovy ny fahaizanareo fa raha vao tsy eo tsononareo a miverina daholo reo tanin'ny olona reo za miteny na ireo olona vahiny taoko hoe ireo mba tsy tenenako nationalité spécifique hoe manokana zao ireo rehetra mpamatsy volan'ny fitondrana sy ny anindreo a reo ange manao zavatra tsy marina eo amin'ny lafin'ny fitantanany amin'ny resaka TVA amin'ny resaka asany grossiste izy zany de lasa manao détaillant de tsy mamoaka facture de rehefa takina ny facture vitsy kely le facture ny anina de kely le TVA de efa miara mahafantatra an'izany na ny inspecteur ny finance na ny inspecteur ny commerce fa de mifanambomboatra eo izany ndray le système de contrôle ka zay hoa mifanambomboatra le izy fanambomboatra le izy a satria na mety misy matahotra amin'ny commerce angety zao hoe misy palier le structure hoe grossiste demi grossiste détaillant de consommateur de zao ireto grossiste vahiny reto a tonga izy de manao détaillant nefa tsy tokony anao an'izay izy fa misy olona fa maindraikitra an'izay de fantatry ny commissaire au commerce sy ny inspecteur ny finance zany tsy manana patente zany izy a fa mifanambomboatra hoa fanambomboatra eo zany de fanambomboatra mantsy misy dikany eny ay de dans tous les sens mihitsy zay ka zay de zay ny metimety am'le olona manao an'le asa tsy ananany autorisation a metimety am'reo sasatsasany am'le za mino aloha fa tsy ny commissaire na ny contrôleur commerce rehetra no manao an'izany fa misy zavatra efa niainako zany rena tany amin'ny taona mbola lavitra be zany efa niainako zany fa de fantatro mihitsy hoe mifanambomboatra reo a zay ny mahatonga an'ireo hoe mahavita trano be tapoko tsy normal zany fa azo amboarina ny lalànan'io a etra io di verenana tsy asiana tsony hoe efa tapotra ny péremptionny fitakiana etra fa efa mihoatra ny 10 taona ohatra tsy tokony asiana limite tsony io fa azo iverenana na any amin'ny 30 taona ary nisy ray aman-dre zay tava resaka tamiko de niteny izy hoe resaka fananatany ozy izy ny tena mampalahelo a ny tany hoe tanyrazana hoe Madagasikara tanyrazana kanefa lasa olana hoan'ny taranaka ilay tany iny men'Andriamanitra zany zay zany tenena ka ny solution dia araka ny hevana zany de hoe mila jerena averina jerena hatrany fotony mihitsy io raha io zany satria efa zavatra tsy mety be de ny ainatsika amin'izao fotoana zao ohatra lasa concertation nationale ndray fa resaka fananatany fotsiny no tiany tenena hoe mila jerena averina mihitsy io fa raha mbola mijanona am'izao zany dia mbola anao ny etaony any a zay efa zatra manao ny etaony a ary olona mahay lafiny teknika mahay fatany hoe zao ny lalàna de afatany ny fialana amin'iny zany dia zay moa mba hevitra ny tenen'le olona dia nefa ao anatin'izay lay malagasy de mifamatotra amin'ny taniny izy akoatr'izay ihany koa ny vahiny a voateny teo hoe manao ny fomba rehetra zahoana sy ny sisa fa malagasy samy malagasy koany na amin'ity resaka tany ity de mifamely any anaty fianakaviana rehetrarehetra any mifamely a tsy mifandevo maty misy hatramina hoe tany 2 metatra no tsy fampidirana trano no de efa mivadika mihitsy na le sotoavana raha matomotaso ka izay rina zay resaka teneninao zay hoe na ny fianakaviana ary tena le lafy maolona any anaty soratra masina zany any anaty soratra masina ne fitiavatena fa zao no ny zavatra mitranga nge misy tany anankiray ohatra azonao de zao ana olona ray io de niteraka efatra izy a de maty izy mivady a de reto ny efatra reto samy nanambady de samy nananjanaka zanaka ny sasany a afaka anao trano zanaka ny sasany mbola tsy afaka
de hoe ao zaraina ny tany na hoe ao amidy ny tany le tsy de manamanana teny hoe ao amidy ny tany de mba azonay ny anjaranay le manamanana hoe alao anay le izy fa ny zanakay afaka ditanao lasa manjary de tonga am'le lazainao hoe tsy mifampiditra trano a mampalahelo zany fa zao mila mivavaka ny olona re de mba tsy ho tia teny sy tsy ho tia vola tsy mitondra makaizange zany fa mila manaja ny hafa mila mifanaja foantsika de zao tsy mba maneho fitiavatena fa mba mihevitra ny hafa koa tsy manana izy a raha ohatra mety de zarao tokony ho izy a de alao izy ivarotra zay anjarany fa zay fa ny sasany inge tsy avelany ivarotra mihitsy ange le olona le tsy de manana am'le piraitapo lasy ohatrohatr'zay ka raha ny resaka fanana tany a na amin'ny herinandro ara tsy kisy riny eto ihany tsy vita fa misy cas spesifika be de be ary zao ny olona mieritreritra hoe amboaritsika ny lalàna fa za lalàna ohatra nataondry zareo manao didim-pitsarana ny cour d'appel hoe andrakoto de lasa misy didim-pitsarana amin'ny première instance hoe tsy andrakoto tsony fa andrabe zavatra ohatr' zany ny riny azo iverenana foana ho an zany rehefa hoe misy fe nouveau de azo iverenana foana ny didim-pitsarana ka mitady an'le fe nouveau fotsiny no atao teneniny eto ihany moa zany le procesy de azo iverenana fa tafaverina daholo reo tanin'olona reo tsy afaka tsy afaka ahodinao na amin'ny fomba ahoana io a ny zavatra resanao any amin'ny mangingina ozy ny soratra masina ho kabarina eny an-tafitrano ary za de mino ny soratra masina fa ataovy zay fahaizana eo fa ivoaka foana reo zavatra reo tsisy ho tavely zany zay ny resaka fananatany anisan'ny hoe vaovao lehibe ihany koa ty resaka hoe déblocage-na vola avy amin'ny tahirim-bola reza-pirenena na ny FMI ty zany fa ny Madagasikara andiany manaraka zany izy io avy am'le hoe fake tsisy idirany compte fake aloha ty fa fake resaka FMI so ndray sasany hoe inona ndray zany fake zany tsisy resaka compte fake eto fa hoe facilité élargie de crédit avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany izy io a dia io volany amin'ny 17 tapitrisa dollara le izy a aide budgétaire sy ny zay fanazavana teknika eo a mety maro ny olona tsy de maraka ny zavatra ohatr' zany indrindra ny any ambanivohitra sy any a fa hitany aloha de ny hoe fanampiana avy any velany io fanampiana amin'ny mpamatsy vola mahazatra io fa miankina ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana sy ny hoe bonne volonté ho an'ny mpitatana eto Madagasikara raha hatreto aloha zany ny fomba hoe nampiasantsika ny vola sy ny fikirakirana ny toe-karen'ny pirenena dia mbola tsy lasitsika na inona fanampiana avy any velany fa io zany aloha nisy fanampiana indray avy amin'ny FMI de ona fandeha ka iny fanampiana avy amin'ny FMI iny mantsy a ao anatin'le hoe aide budgétaire foana iny efa nisy hoe ohatrohatr' zao ny tokony ataon'ny fanjakana malagasy a ary efa afatra nataon'ny FMI tamin'ny septambra ny hoe tokony hiezaka ny fanjakana malagasy a eo amin'ny lafiny ara-tsosialy hiatrehana ny covid raha nanamaritry tsika ry vahoaka malagasy ny azakazaka mihitsy tatoato a ny antenina fanaovana vaksiny CSB2 talata maty a fa eo amin'ny commune talata maty de misy saputo hoe fanaovana vaksiny de tsy azoko tsony le izy mba ampisehoana zany hoe ay de tena mikarakara ny araka io zay moko le mahatonga an'le fanontaniana riny taloha tsy nisy nanahirana mihitsy ary tsy namme ohatra mihitsy reto mpitondra fanjakana reto hoe ndao anao vaksiny fa de zany a enao nge eny amin'ny Tsibrong commune eny akaikin'ny 500 metres ny CSB2 anao de mahita antenina fanaovana vaksiny ohatra zany ny zavatra mitrango zao hiazaka zany anamarinana nyty le recommandation ny FMI ty hoe mila miezaka ny fanjakana malagasy a mba hiditra kokoa amin'ny sehatra ara-tsosialy de nataon'ny FMI hoe io fa mahafapo a mba mahaveli-panantenana le zavatra ataon'ny fitondrana malagasy fa isika nefa mahita fa tsy de ka zao eto Antananarivo aloha zany no hita fa raha ohatra tsika manketsy hoe eo be enjy
na eny akazobe na ohatr' zany ko ve le izy zay tsy fantatra de ohatr' zay le zavatra mitranga fa ny audite ny tena ndrasan'ny FMI ary ny tena mamana le miseho ndray le tsy faiza miasa atao anatin'le rapport nataon'ny FMI zavatra rapport tokony natao tamin'ny desambra document nandrasana tamin'ny desambra tamin'ity mois de mars ty vo ny olona zany ao mpanao fake news fa rehefa atao manao saisie hoe ty ataovy saisie ty document ty fa ho présentena risy atsy tsy misy olona ay zay tsy misy tapitra lasa daholo le olona fa tsy misy tsony de lasa ohatr'zay ka izany le fiainana eto amin'ity fireneny ty fa zao maefficace ny edin'ny FMI angedy zao ny FMI locomotive dia izy no mitarika amin'ny banque mondiale sy reny PTF reny Union européenne USAID sy ny etsetratsetra na ny frantsay na ny AFD manaraka ny zavatra recommandation ataon'ny FMI hoe amin'ny fanampiana isan-karazany de reny PTF rehetra reny miara misahana manampy amin'ny Madagasikara amin'le izy saingy zao tonga de mivarina hoe amin'izao fotoana zao ny Union européenne sahirana amin'le resaka Madagasikara satria ny 12e FED tsy Madagasikara rery moa zany fa organisation des états Afrique Caraïbe Pacifique anao 12e FED izy de tsy mbola pare tsara le 12e FED mipotra ty ady any Ukraine ty na tiana na tsy tiana miova ny fipetraky ny relation internationale amin'io sahirana daholo zao tontolo zao amin'io zavatra io makaizy tsika menakavy tsy misy manana ny valiny hatramin'ny alina na ny Union européenne ny expert reny général reny hoe lehibe tany am'izao lehibe tany tsy misy manana réponse fa de huit eo zay ataony président ny Russie fa raha ny fanjaroana azy aloha raha ny lozika anozy de zao hoe ho aty amin'ny Donetsk sy ny le ranomasina no ataony ka rehefa sahirana izy ao riatany mihitsy Kiev miantona mantsy izy eo Kiev tsy miditra zay ny hoe marina sy ny tsy marina ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna tena lasa adihevitra be zay mba hitenenako anao fotsiny hoe na ny frantsay tamin'ny voalohany tena ny rafarafa be mihitsy tamin'le hoe sazy ara-toekarena sy ny etsetra de nytenen'ny Medvedev président teo alohan'ny Poutine tandre mivavana reo fa mivava ny mahatonga ady ndraindray tonga de niova le fomba fitenenana tsy niteny tsony fa de lasa ny lamindamina kokoa de am'izao milamindamina kokoa ny communication rehetrarehetra zay iny ary amaraparana antsika azy ary nyray mbava ianao mo mpisehatra ihany keo amin'ny tontolo toekarena $130 nyray baril amin'ny pétrole androany vao nijereko teo ahoana mifandehana nofo ratsy ty rina nofo ratsy ty fa misy fomba maromaro ange aloha le anaovana an'le hoe ohatrinona ny tonga aty amintsika pétroletsika mantsy lasantsy aty amintsika le rafine ratsy indrindra io tonga io de zay ngena ohatrany hoe tsy de azavokely zay azavokely zay satria io no ampiasainy isan'andro san'andro amin'ny mampaitoekarenana ka zao tao anatin'ny fitantanana orinasa de mampiasa tomobile de ny garage mihitsy miteny hoe be abrasif ange betsaka abrasif ity solika ampiasain'ny fanjakana malagasy ty ary ditanareo ngamba fa ny tomobile coréenne reny mantsy tena enjana be ny an'reny tomobile coréenne reny tsy mahazaka n'le gazoil gasy zany mafaty moteur an'reny Hyundai sy ny karazarazany avany Corée reny satria tsy levon'le pompy ho an'ny diesel zany tsy levon'le pompy io diesel malagasy io fa be abrasif de kikisan'le abrasif le pompy de ohatr'zay ka rehefa ratsiratsy le teneuran'le zavatra de ambany kokoa ny vidiny fa tsy manaraka n'iny zavatra afise iny zay nkely izy zany parametra ao anatin'le hoe ahoana ny fomba hitazoma ny équation fanjakana mantsy de zao raha faran'zay raha azo atao ihany mitazona amin'ny vidiny ty lasantsy ty ohatran'io de amin'io de ampidinino le zavatra zay de zay ny vidininy anina de mitovy daholo ny prix an'izy rehetrarehetra fa raha ohatra hoe le tena très raffiné tsika efa ny sidina be foadiny
indroa ohatran'io zay le izy Zay le ka izy. tsara ny mahafantatra an'izany satria ilaina daholo zany zay mba satria tsika mampiasa lasantsy gasoil isan'andro isan'andro fa le $130 nyray baril aloha na tiana na tsy tiana mampitsamboatra maire de any ranomasina any Angleterre le anina Brent reny zay foana iny anina iny fa tsy Brent iny le mbola tsy voadio iny eny ary amaranantsika ary satria mbola isany mpisehatra manaraka efa ao ny député Fetra dia teny entin'ny tonton Mota aleloia dia misaotra mipiaramiasa eto amin'ny MBS moa zany misaotra ireo mpanao tsy lazaina ao ambadika ao dia manao veloma mirary soa an'ny vahoaka malagasy sy ny mpiain'ny fandaharana rehetra fa dia engany mba tsy ho kivonareo tsy ho ketraka ny amin'ny zavatra mitranga fa dia tsy ho leo tsy eny tsy ho leo de zay fa aoka ho velona mandrakariva ny fanantenana re fa mila mivavaka fa rehefa tsy mivavaka ho lasa any amin'ny faminotena noho zavatra mitranga eo amin'ny fiainana fa rehefa mivavaka ianareo dia manana fanantenana foana araka ny tenenin'ny soratra masina fa dia manao velomanareo tompoko manao veloma sotra marina zany zay zany ny apampitoana no entin'ny mpisehatra voateo zany teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada misaotra azy isika mitoy ihany ny fandarana hiakatreto indray ifanirina zafy manantany ndray ny député Fetra izay folohan'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara izy zany sady voafita ao amin'ny tao amin'ny boriboritany fa 5 tamin'ny alalany tiako Madagasikara teto Antananarivo ary dia betsaka ny resaka mbolo resahany eo resaka motion de censure resaka fiainam-pirenena resaka politika sy ny toe-karena resaka sosialy any koa amin'ny mahasolomavambahoaka solotenam-bahoaka any anivona androm-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny firenena maro isika amin'ny teny hoe dia ahoana ihany zany izy ty makaiza zany ty firenentsika ty ny ao amin'ny fitondrana ao ambony ao tena misaviritaka tsy tatsony zay hoe amaritana azy zay misy re tena malaga hoe ahoana no amaritana azy ity fitondrana misaviritaka ity ny fotoana mandehany ny olona mesahirana ny mesahirana dia anjarantsika no misaina tsara ao anatin' zany rehetrarehetra zany io renao fanira zafy manantany efa maro ny zavatra no makomaninao miaraka amin'ny dossier maromaro avoay ary ny dossier ary ya misaotra betsaka rina de izy ty moa zany efa saiombonana ho an'ny fiarahamonina izy ty mba ahafahantsika manavitra n'le firenena de tsy maintsy miketrika foantsika mandalina mandinika mijery zay zavatra rehetra azo raisina zany manoloana zao raharaha zao fa andeha aloha tsika rina amaky an'ireo sosikevitra voaraintsika sy ireo fanontaniana voaraintsika amin'ity fandaran'ity raha toka efa misy vononao namana teknisiana halohana ny andraisana ny filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara dia ny député Fetra Ralafimbololona zany iny ary perla rabe biarso no anomboantsika azy kopakopa tanana indray ho an'ny mpanolotra sy mpakafy ny MM rehetra maneran-tany de miaraba ny perla rabe biarso koa tsika amin'izay kopakopa tanana ny atolona atsika zay indrindra isika maneran-tany zany aorinany sitraka erika miaraba miara-manonja mba resao ao ty diversion lava fomba ny fitondranty zay afera mahavoasaringotra azy dia mamorona zavatra hanakomana izandry zareo tena marina mihitsy zany satria lay fietsika zany dia hanodinana ny maso sy ny sofiny rehetra sy ny fieritreretany rehetra tsy handinika zava-dehibe mety ho zavatra minima ary zay le nahatonga ny député Ramboteto ny teny omaliny amin'ny hoe zavatra tsisy dikany eny ary midina ambany mihitsy ny niveau an'ilay gouvernemanta malagasy raha resaka valise ordi portable anoresahana any anatin'ny conseil des ministres zany nefa eto misy zavatra be da be mbola mila vahana mbola mila resahana anisan'izany io olona ny knaposa sy ny olona ny fiainany firenena amin'ny akapobe mihitsiny zay hitondrantsika fanazavana rehefa aveo
sitrakerika no nitondran'iny a de ao resantsika any zay rehefa aveo ya Thomas Paul Thomas salama Ambositra ihany ty de miarabantsika any Ambositra zay manaraka ny fandaharana zany a ary mankahery atsika rehetrarehetra zay mpiara-manonja mpiara-metana any Ambositra any mahafinaritra mifiarahana fa de arabaina soa anareo zany da vita soa tsara ny alina ny zava-misy koa afaka tamin'ny Batsiray teo mbola ao anatin'ny fanadiovana tanàna nareo aby any zany de mampamangy indrindrandrindra ny kolonga ny apela rehetrarehetra any raha imandreny any Ambositra any manaova zay hoe mba mahafinaritra sy zay mba mety amin'ny fiainana fa mbola sarotsarotry ty ady atrehatsika ty mino zay fa mifanarahantsika any Ambositra any miara-manonja any ihany koa misy namana RMDM misy ny tiako Madagasikara misy ireo avy any mivondro mpanoramaso rehetrarehetra de miara mampita hevitra amin'ny fiainan'ny firenena de atao ny fifanantonana an'ireny namany reny satria betsaka ny zavatra azo ratovina amin'ireny fifanantonana reny eny ary aizandray manaraka mambra BRSO mba resaon tsy fandrimpahalemany aty Moramanga isaky ny alina de mitaitaina foana ny olona tsy ino zany tsy mifidy zavatra angalarany itsony fa hatramin'ny savony ny zinga any amin'ny dosy lasa daholo ka zay le fahantrana zay de lasa miseho amin'ny endriny zavatra samihafa le alatra zany de tena mampalahelo izy fa naizanina zany aloha kokoa anareo any Moramanga any Moramanga zay mbola anovantsika ady miaraka amin'ireo commune marobe raha Madagasikara ataovy mifamerenana ny fifidianana tytsika manamarika fa ny kandidana tolotry ny antoko tiako Madagasikara no naharesy tamin'ny fifidianana be ny tanàna atao Moramanga kanefa de ninina ny foanana ny fifidianana atao ary hoe averina fa mandraky ty ny androany efa mandray faharoa taona ny fifidianana antsika zay tamin'ny fifidianana be ny tanàna mbola tsy niverina ny fifidianana any amin'izany commune zay voatondro ny tokony amerenina zany tsy Moramanga ihany fa commune manodidina 20 mahery eo ny tokony amerenina izany zany de anisan'le mbola lay tsy fahaiza miasa n'le fitondrana zany ihany koa de mbola anatin'lay hoe mbola ketriky ny kilalao maloto amin'ny fomba fanaovana politika ary tsy fanajana an'le lalàna satria lalànany no namoahany teo anivon'ny tribunal administratif izany voka-pifidianana izany ny amin'ny averely le fifidianana fa raha ny teo anivon'ny CENI de nandresy ny be ny tanàna ohatra raha itsika ao anatin'ny commune Moramanga zany resantsika zany fa eo amin'ny tontolony tsy fandrimpahalemana io dia généralisé io le insécurité zany de tena saikany rehetra misy no miaina am'izay de mino isika fa mba ho voarain'ny tompona andraikitra zany satria tena mampikaikaiky amin'ny be sy maro mihitsy le izy zavatra kely lasa zava-dehibe eo anivon'ny fiarahamonina satria tsy manana ankoanina le olona tsy manome rariny tsy manome tsy ny mpangalatra ohatra anatin'izany adevitra zany fa manitsy tsika ny amin'ny hoe vokatry ny fahantrana miopapana dia mitady arapaka le olona kanefa na izany mila mitandryntsika rehetrarehetra aloha zany satria efa tsy milamina ny tany miaraba Moramanga dia misaotra any namana ny taonan'izay Isaka Kristo dia ny fanio-kevindray de hoe mba teneny ao ny resaka vatsim-pianarana aty amin'ny anjerimanontolo fa sahirana be mpianatra de ity moa zany le olona amin'ny vatsim-pianarana ity de hoe mbola manao digitalisation lay eo anivon'ny ministère amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa de hatramin'izao isaky mandeha ny adevitra de efa andalana de efa ho vita de mandraky ty ny androany mbola tsy hita zay marina amin'le hoe digitalisation an'le mpianatra zany ity ihany koa fatatsika tsara fa efa misy lela vola na hoe subvention efa voaomana satria manana ny autonomie financière zany ny eo anivon'ny anjerimanontolo fa misy ihany koa zany le subvention zany zay omanina aty amin'ny lafiny fanampiana lafin-javatra maro ka io tsy mpianatra ihany fa na ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra na ny mpandrara zay telo toko mamasana nahandro moa reo dia samy manana an'izay olonan'izay amin'ity resaka famatsiana arabola ity de voaingana kely zao tsika nahitako ny menomenina ihany koa ny teo anivon'ny croix zay manana olana ihany koa ny croix de le sampana eny anivon'ny anjerimanontolo ho an'ny etya Antananarivo manitra zay nanao an'izay fitokonana izay hoe misy zavatra tsy milamina ety anivony zany croix izany zay zany ho anareo anivo ministère amin'ny fampianarana fa tena mikakaiky amin'ny mpianatra nitery votovorona vo tamin'ny herinandro lasa iny de nanao fietsy ny am'izay resaka bourse zay ny amin'ny resaka délestage ho andry zareo zay dia hitovizana
hoan'ny mpianatra rehetra manerina any Madagasikara. Zay ngambany no mamarina aloha zany ho an'izay mety ho sosikevitra fanontaniana sy kopakopa-tanana izay ho an'ny rehetra moa zany de aterina hatrany ny kopakopa-tanana. Efetako aketo ny solombamboaka ny Madagasikara Fetra Ralanjafombololona filohan'ny volona parlementaire atiako Madagasikara. Izy dia voafity tetsy amboribory tamin'ny fahadimy. Miarabanao député Fetra. Miarabanao namana faniry. Dia miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika mampandeha an'izao fandaharana zao ary indrindrandrindra ianareo mpanaraka ny fandaharana. Matoa mbola mitohy foana zao fandaharana zao dia isaorana ianareo na ny eto atoerana na ny alavitra rehetra any ampitan-dranomasina any ka dia kopakopa-tanana sy fisaorana no atolotray anareo. Maro ny zavatra toy ny rehefa mandalo eto isan-kerinandro dia mahita hatrany zavatra ho ambara, mahita hatrany atao hoe tsy tena tsony hoe tsy fetezana fa adalana no ny adalana mihitsy atao ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra ary fandimbiasan'rareo zany zavatra any dia ahita ho resahany indray sika androany ary tsara mpahafantaritsika ny vahoaka izany amin'ny antony voalohany aloha amin'ny maha hoe olom-pirenenantsika, amin'ny any ko hoe ny faniritsika ny mba hananany vahoaka fiainana tsaratsara kokoa dia tsy maintsy resanda raha tsy maintsy takina izany hoe ananany vahoaka fiainana tsaratsara kokoa zany. Anisan'izany voalohany indrindra zany dia fanresahako teto izy ity tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay nefa mbola ao anatiny atao hoe olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy dia ty resaka tsy fahampin'ny herinaratra sy olana délestage ity tsy vitany hoe manimba ny fiariana fa sady manimba fitaovana no tena hoe mampitotongana mihitsy zany ny toe-karena amin'ny akapobeny. Iverenako ny resaka andekaleka todika aminareo fitondram-panjakana sy Andriamatoa minisitry ny angovo roa volana izay no nipoka ny tany andekaleka tsara mpahafantarina anareo mpiaino ho anareo vahoaka malagasy anareo any ivelany ihany hoe inona ny antony nampipoka izany fitaovana tany andekaleka zany noteren'ny mpitondra fanjakana de tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsy ilaina ary tsy mila coupure mihitsy tamin'iny fotoana ny farany taona sy ny voalohany taona iny fa namaly ny teknisianina hoe tsy possible zany fa ahitatsika loza izany de inona no nitranga lay nahina de tonga tokoa ary nitranga lay efa nahinana hoe nipoka ny fitaovana tao andekaleka dia teo indray nanomboka ny sinema zay ainy reto mpitondry rety mihitsy nanao hoe tsy maintsy le miala andraikitra satria efa rahatsika malala fa zao fitondram-panjakana izao ane de niorina tamina fitaka, niorina tamina lainga, niorina tamina fampiasonam-bahoaka, niorina tamina fampanantenana pokaty ary miorina iaraha mahita am'izao fotoana fa eo ambony tsy fahamarinana sy tsy fahonona tena aminatiny alalany hoe fitiavana tombontsoa diso tafahoatra tombontsoa manokana ho an'izy tsirairay avy. De hotohizako ny resaka andekaleka petraka iny fanontaniana aiza ho aiza Andriamatoa filoha lay nambara fa olona ny sabote le nanao sabotage zany zavatra zany zay mino ary resy lahatra 100 isan-jato fa tsy nisy zany olona nanao sabotage zany ninona olazainareo ray zay na nisy tambiny ara nampanantenaina omena izay manana vaovao am'zany tsy misy tokotaniny hatramin'izao tsika miteny zao aiza ho aiza zay Andriamatoa filoha. Ny faharoa Andriamatoa minisitry ny angovo mamorona olana ianareo micréer problème ianareo eto amin'ity tany ity anisan'izany io andekaleka io de ao anatin'iny nanaovanareo fandrendrehana saim-bahoaka rehefa aveo toy ny hoe nisy sabote io dia lasa ianareo aveo manamboatra dia matory any 2 herinandro tapabolana roa tokom-bolana ny ministra ohatrany hoe tsy misy atao aty andrenivohitra aty amin'ny ministera zay maro ny asa miandry azy de any manao selfie any mampiseho hoe tena tsy mbola nisy ministra nanao toy izao tsy mbola nisy filoham-pirenena tonga taty andekaleka fa tena asan'le filoham-pirenena sy le ministra fe zany raha mba nyray andro ny 2 andro nareo no nandalo tany aizy zany rehetrarehetra zany am'izao tsika miteny zao lazaina fa hoe fa mandeha ny groupe 1 sy ny 2 izay raha tsy diso fa iza le 3 sy le 4 lay 4 izay fitaovana
noho itsara ny fitaovana zay no manina anaovana ny fikojakojana ireo groupe 1-2-3 izay efa tao Tomasina nandritry ny volana maro no ireharehanareo fa tonga nafaranareo asana nandeha fusée de ny apitsony iny de tonga tao andekaleka zay le fandrendrehana saim-bahoaka zay le tena hoe fitondrana miorina eo ambony lainga sy fitaka noho ny tsy fahaiza manao no misy eto amin'ity fireneny ity izay ny resaka jirama zay nametrahana fanontania satria matombo mamerina amin'ny resaka an'izany ny tenanay dia tsy nisy zavatra niova taorina ny namorona anareo problema de mba tianareo aseho fa niasa ianareo dia ireny ny zavatra nitranga hoe niasa ianareo de tonga tany ianareo de namaolana ianareo de nanafatra fitaovana sy pièce fanolo ianareo na pièce de rechange tsy nisy nafaranareo reny na ny anankiray aza zao ny olana mbola miverina mbola vao miamy amin'ny tombo zay ny fanontaniana tsy aritra teo dia mijery isika mbola misy heritaona sy tapany mahery eo no fotoana na manda fepitoana iasany zao filoam-pirenena izao efa tsy misy antenaina itsony tena tsy misy sahako ny milaza eto mahakasika ny hoe fampandrosoana hoetiny manatsarana ny fiainany malagasy metrahantsika fanontaniana ary izy maninona no mirehare nefa mionona amin'ny resaka fanomezana groupe etseroa mena groupe ny atsy mena groupe ny eroa resaka termika izany resaka fampiasana fiolona sy resaka fampiasana gazoal no amokarana herinaratra marobe ny faritra eto ary be deabe le atao hoe potentiel tokony ho nitrandrahana fa de tsy nahita lavitra mihoatra ny lohan'oriny ireo mpitondra rehetra miaradia am'izao fitondrana izao na ny ministra io na ny prime ministre manana ndraikitra anatin'izany na ny prime ministre aza tsy ny filoam-pirenena ihany tsy ny ministre ny énergie ihany fa ekipa tsy mamokatra le ao de zay le teneniko teo hoe miorona eo ambony lainga miorona eo ambony fitaka miorona ambonina tsy fahamarinana tsy mahagaga mihitsy raha tonga am'izao situation misy atsika izao ny Madagasikara sy sika vahoaka malagasy mijaly fa diranovana naninona tsy efa tany alolotany de mba nieritreritra toro fitondrana rehetra ny fandimby mahakasika an'ireo hoe tokony fampiasana isaky ny distrika isaky ny faritra de misy ny zavatra azo nampiasaina na atao hoe inona ny fiterazy potentiel na ressource nafahana nanangana atao hoe barrage hydroélectrique tsy nandalo tao anaty eritreritro reo mpitondra reo zany fa naleo nanao kianja na verimberina ity zany naleo nanao an'izao sy zao zavatra tsy mamokatra fotodrafitrasa tsy mamokatra zao mihinany tsy fihinany araky ny teny ny colonel Rambosalama honorable ny voafidy tao amin'ny boribory tany faefatra omaly hoe tena mihinany tsy fihinany le vahoaka malagasy tsy mahita ny zavatra tokony atao tsy mahafantatra ianareo ary mba maneke mba asy fanetretena hoe tsy tafavoaka ianareo fa inona ny olana rehefa mitranga ny olana mifampiaro mifanebaka mifanohatra eny amasom-bahoaka akoatran'ireo skandale zay tsy resahana izay mbola tsy nisy tatao anatiny ataoko hoe fitondrana ny fandimby maro teto amin'ity firenena ity ny zavatra mitranga ataona toetra mamofady sy fitondran-tena tsy mendrika izay tokony hoe ny any ambony no manome ohatra ny any ambony no tokony ohatra amin'ny zavatra rehetra zay atao nefa ny any ambony am'izao fotoana zao na ministra na vadina ministra na mpitondra ambony no manao fietsika mamoehatra sy tsy fampiseho masoandro na mifetsika dia mifanohatra mirediredy miteniteny foana ianareo iza nefa ny victime ianareo tena hoe matavy bolangina izay tsy izy fa le vahoaka malagasy tena mifika ny atsoromaina tena mijaly ary hodinareo tsy hita izany dia ny tena mampalelo ao anatiny satria epita amina resaka hafa namana vaniry matoy izahay nametraka an'ireny motion de censure ireny na hoe fitsipaham-pitikisana mbola tsy nilaza aloha izahay hoe nametraka averiko indray mandeha tsy mbola niteny izay nametraka fa hametraka izahay mbola antsony nataonay dia efa tabataba sady daholo ry mpomba amin'ny fitondrana izay tsy mahazaka tsikera de mandeha ny faneho-kevitra ataon'ny solom-bavim-bahoaka namana ny mpanao politika izay pomba n'izao fitondrana satria misy ifandraisany am'izany jirama zany raha ao anatin'ny zavatra tsy mety zany jirama zany raha ao anatin'ny zavatra retaka nentina nandrendrehana ny saim-bahoaka zany zavatra any araky ny teniko teny créenareo ny problema de mody mitady vahaolana ianareo de ohatrany ny asa be zafady zay tsy jamba ary zay indrindra nitondrana izany tsy sanatria tsy fitiavana ianareo ny itenenana an'izany
fa mba andehananareo any amin'ny lalakafa sy ny soso-kevitra manao hoe tsy hitondra any amin'ny fampandrosoana mihitsy zany fomba fanao izany dia iverenako ny resaka fitsipaham-pitokisana ny adidinay amin'ny masolom-bavambahoaka tsy avy amin'ny fanoerana akory fa andraikitra omeny ary voasoratra ny lalam-panorenana zany araka ny efa nitandrisanay tamin'ny inherinandro lasindra nanao zay fanambarana izahay de toizako ny resaka hoe ianareo ianareo mpomba ny fitondrana ianareo solom-bavambahoaka vao maro milaza fa maro anisa za namana faniry raha miteny reo hoe zay manana maro anisa sahako ny milaza etona fa tsy tokony nanana ny maro anisa ianareo raha nangarahara ny fifidianana raha nandeha araky ny tokony ho izy sy araky ny fahamarinana ny fifidianana samy laza aminareo fa tsy ireo fotsiny aloha ny tokony solom-bavambahoaka mitondra ny fanamina tiako Madagasikara fa nefa hoe nanaiky izay mba tsy isin'ny korotana fa fantatray ane aloha ty avoakako ianareo mba iza no sa satria avoakako ny anaranareo de miteny ianareo rehetra zay nilaza taminay fa nitaringy natao lany ty fa ty tonga fahatelo tatsy am'ry toerandringy tsy ity ny olona tena tokony ho ao fa ty olona ity ity tsy miakiny ty ity candidat tiako Madagasikara ity candidat ohatr' zao ty fa nesorina nosoloina tsotro zao satria teo ampilatananareo le fahefana izay ny mahatonga anay mitaky fa ho avy am'izay namana faniry rehefa aveo hoe taorinany reny fivorina fionana tamin'ny 23-24 juillet reny teny bypass nisy fekevitra mivoaka teny ho avy am'izay namana faniry rehefa aveo nisy ny di izay nanoloranay atao hoe farazana fitarainana filazana tamin'ireo ray aman-dreny ara-panao amin'ny FFKM ho avy am'izay ihany koa namana faniry rehefa aveo ao anatin'izay ihany koa mbola ho amafisina eto ireo teboka fito izay antony nametrahana sy ametrahanay anaovanay antso amin'ny solom-bavambahoaka zay mahatsiaro tena fa ty tany razana mahatsapa fa mijala ny vahoaka malagasy ary tsy mahay mitatana tsy any amin'ny tokony ho izy ny gouvernemanta misy eto fanaony ny toetra asehony ny fahaiza-manao ny ohatra ratsy ameny zany rehetrarehetra ny antony daholy fa tsy ho isaky ny teny akory izahay aty amin'ny fanoherana miazakazaka sanatria ohatra ny akoho kely mahita an'le zavatra zay ohatra mandreraka miteny azy eto fa tsy teny tsy kakana akory le izy de miazakazaka toy ireny miakatra plateauan'ny hainao manjery arakajina mathématiquement tsy andeha io intox zany zay vitsy anisy ireo ve anonga-panjakany ireo inona ny antony inona ny tsy antony ny tanysainy retao toy ny hoe ny tena mampome indrindra koa dia mitady toerany reo mitady toerana amin'inona nareo ve mahiteny gasy nareo ve mareniny averenenona hoe ny fanambarana nataonay teny amin'ny antemera-pirenena raha misy miresaka zany hoe gouvernement de consensus no tadiavinay na hoe mitady fiaraha-mitatana izahay taiza tao anatin'ny fanambaranay ny nisy azany ary zay koa mbola tsy nilaza taminareo fa voapetraka le izy mbola manany izahay mandra-pahatonga ny fivoriana ara-potaona amin'ny volana me ametrahana an'izany fa ty ambadika tia misy fifampiresahana ary ty tiako fantatry ny mpiaino fa satria fa fantatry reo solom-bavambahoaka namana rehetra zany ty zavatra ho ambarako ty ny teninareo ny rehefa any amin'ny couloiran'ny assemblée nationale any isika rehefa tafahoana any amin'ny cafétaria any isika dia hoe tsy lasa mihitsy ty gouvernement ty zany teninareo menakavy zany tena tsy mety mihitsy tsony ny janonan'io prime ministre Christian Tsaio amin'ny toerany tsy mavita nininona tsy maharaka ny dia amin'ny filoha-pirenena katsaka tsara maso tsy mety ty tsy mety roa mety am'ireo soloina ny say anareo nisy koa raha ny mbola nilaza hoe soloy aloha averina tsy IRD itsy fa TGV raha TGV ozy izy ny mpikambana rehetra atao anatin'izany gouvernement zany tsy ohatra zao ozy izy kozy le namandreo ihany io raha TGV tsy toy zao ozy izy ny tena fampandrosoana efa niainana sy ny tena fiatsaran'ny fiainana tokony ho hita teto amin'ity teninareo menakavy zany averiko eto zany ho ren'ny vahoaka ho retany ho ren-danitra tsy say ianareo ny filoha-pirenena ihany ny tompon'ny hevitra tompon'ny fanapahan-kevitra aiza nandray andraikitra ve le filoha-pirenena zany antony rehetra zany na tonga nay ny joro ny solom-bavambahoaka avy aty amin'ny fanoherana ny aty anivony vondrona parlementaire tiako Madagasikara ametraka ary nanao antso ny amin'ny ametrahana fitsipaham-pitokisana ho an'le gouvernement dia ny mampome namana fanisy mpiaino ajaina de mieritreritra zareo ary miteny tamin'ity herinandro ty na tamin'ny herinandro lasa hoe anova gouvernementa
ary efa eritreretina ny anovana gouvernemanta zay le atao hoe fanoerana bonitolo ary le tsy fanoerana bonitolo fa eo amin'ny fitondrana nge ianareo e satria ve ny hevitra atao hoe avy aty amin'ny solombavambahoaka ny fanoerana na nytiako Madagasikara de atoerana botolo de efa nyteneny ny mpanao politika sy ny mpanara-baovao sy ny rehetrarehetra nareo sy ny mpandinika hoe ianareo ane ka manao fanoerana ny mpanohatra tadidio fa ianareo nge mpitondry ay ianareo zany manana eritreritra ihany ny anova fa tsy sa satria inona mampifamatitra any raha isoroko ty voavokako ny tsy ambaratelo mahavoasaringotra atsika menakavy raha misy an'izao de hoavokako koa ty fa rehefa samy midoboka aloha miara midoboka de izay le karazana hoe fifanekena na tsy fifampitenenana fifampiarovana tsy firaisakina fa fiarahana mitsikoombakomba mifampatahotra ireo mifampitsiapaka toy ny valalakarona izay a no mahatonga ny fitondrana tsy mahavita nininina akoatra ny tsy fahalalana tsy fananana traikefa tsy fiomanana tam'izany hitantany zany ny tsy fahaiza manao afanampiny zany manampitrotraka izay teneniko zay nambarako zay hoe mbola miray tsikombakomba ihany de mifampiaro ao anatin'ny ratsy sy ao anatin'ny tsy fahamarinana ary zay zatra tsy azona ekena satria mijaly le vahoaka hadidinay no miteny ary fahefanana sy nomeny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana no ametrahanay an'izay namalymory zareo hoe mirahiny izahay e tokana ny RD eny e zay teneninareo lazao fa averinay anomana izahay rehefa ho avy ny fotoana ifandresen-dahatra ho averinay ny teninareo na ny tenin'ny filohan'ny antemera-pirenena aza de nilaza an'izao nandritra ny fivorianay farany teo atsika mbola averiny zany tahiry tsara zany manao hoe amin'ny akapobeny karazany hoe mitamatama mianahana le gouvernemanta tsy mamely le gouvernemanta tarin'Andriamatoa prime ministre midika an'izay midika efa tokony hosoloana fa zay le teniko teo hoe mba eno ihany le tenin'le mpanohatra satria afaka nge ianareo e afaka ianareo tsy voafatotry le atao hoe mifampiaro rambotsy ho tapaka mifampiaro ao anatin'ny tsy fahamarinana ao anatina tsy kombakomba rehefa izahay no mitondra sy mitarika ao anatin'zay le hoe fametrahana fitsipahapitokisany zay fa nefa rahanareo sy ny conscience reo sy ny eritreritra reo ny hoe tena hitsofoka marina ve fa tena marina ane voalaza mpanohatra zany ianareo tsy miaika eo amin'ny vavanareo fotsiny hoe marina ane ary amin'ny fotoanany izany fitsipahapitokisana eritreretra ho apetraka ary ho apetraka io raha matoso olombavambahoaka andre matoso olombavambahoaka ao amin'ny maro anisa miteny aminareo izay averiko amin'ny fisiko indray mandeha tsy haintoks io na vitsy anisa ary izahay de mahafantatra fa hadidinay raisinay ny andraikitra tandrify anay ary fahefana sy andraikitra ny faritany lalam-panorenana zany satria misy zavatra tsy mandeto tsy misy nininina mandeto dia matsiaro manana didy zay manoloana zany tsy fandehanan-draharaha sy fijalininy vahoaka izany atao anatin'ny moreny fa nefa saikeo toizako iverenako kely ny resaka jirama hoe tsy nisy zany tetikasa mitsinjo lavitra zany teto amin'ity fireneny ity atraminy nateo amin'ny fitondrana an'Andriamatoa Rajoelina tsy nisy zany tena hoe fijerena araka ny fiteniko teto hoe teny frantsay moa izy tsy mijery lavitra mihoatry ny orona zao fitondram-panjakana izao de efa naheny arahana nahity reny hoe mitsinjara zavatra e tsitsipatsipazana fotsim-bary ohatran'ny biby fiompy etsy de zarazarana menaka etsy de zarana koveta de nanaovana ny zaosizao de nionona tam'izay le vahoaka satria ny badona efa ny badona le vahoaka nefa na ny badona ary le vahoaka mitodika aminareo vahoaka todika aminareo vahoaka malagasy manontolo manana andraikitra isika rehetra matotonga teo amin'ny toerany zao mpitondra izao ny antony dia maro na ianareo tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana manana andraikitra am'izany na ianareo ny fidy an'izao mpitondra izao manana andraikitra am'izany ianareo tsy tafiditra tanatin'isy mpifidianana satria mety tsy tonga ny fotoana mety tsy nanam-potoana nanamarinana ny anarana na hoe aiza ho aiza voasoratra ao ve izahay menakavy voasoratra ao ve mivady aman-janak'izay am-potoana nanentana ny mpiaramonina hoe mandehana rea ndanajereny naratsika raha tafiditra na tsy tafiditra ao dia nanao fitarainana tamin'ny fotoana zay fanavozana izany lisy mpifidianana izany zay ny tenenako hoe manana andraikitra itsika rehetra zay tany aloha fa aty aorina manana andraikitra koa tsika rehefa nita zavatra tsy mety ny teniny zavatra tsy mety tsy tonga sanatria amin'ny resaka fanompana na famoronana na fanaratsiana
satria fa fantatsika iarahantsika mahalala ny fanaondreo fitondrandreo mifampiororona mifampiasana ny mpitandro filaminana ny fitsarana ho atao herim-pamoretana sy ampanginana ireo tsy mitovy hevitra aminy reny nahazo farany any reny syndicaliste pitarika ny syndicat tao mikinapisay ireny ary tsy reny ny voalohany ary mino fa tsy ho reny ko ny farany tsy sanatria maniry loza ho an'ny namana na ny mpiraitany razana zay mety ho mpitarika syndicat mety ho mpaneho hevitra any am'ireny tambazotra ireny na ny mpanao politika amin'ny akapobeny rehefa tsy mitovy hevitra de reny no mampametra-panontaniana hoe oentina izy ty fireneny ity fa maninona ny de ampahoriana toy izao le vahoaka malagasy efa tsy tanteraka reo ny akamaronny fampanantenana nataonareo efa tsy misy zavatra mandeto efa tazomitsika ny larana farany amin'ny firenena rehetra manera-tany de mbola ampahorianareo le vahoaka iny namana teo zao nandefa ny ataoko hoe namana zandry zanaka hoe mba reson mivatsym-pianaranay aiza le digitalisation diversion daholo reny zavatra reny inona ny digitalisation mandeto fa mbola mifandrebirebena sy ny famenona posy ny firaisana amintsokombakomba amin'ny fanangona karena tsy aradrariny zany ny misy eto amin'ity firenena ty hatramin'ny toran'Andriamantoandro Rajoelina ary efa nanomboka tamin'ny teteza mihitsy zany zavatra any tsy misy dika ntsony am'ireo olona ireo zany atao hoe valeur constitutionnelle ny resaka règle zany ny resaka formalité na ny resaka principe na tsy misy zany efa nitombenana izy mianakavy zany de mifampiaro anaty ratsy sisany ataon'izy rehetra matoa tsy mandeha toy izao matoa reny ambassadeur na maso ivo frantsay raha ny aona tamin'ny ministre ny varotra de atao anatin'ny fampiresahany resaka nanao hoe fa maninona ny tsy tonga ny mpampiasa vola nefa ny cinéma natao tamin'ireny fiaonany reny hoe nandeha nitsidika tany frantsa nandaniana vola ninana zao sakafo lafo vidy zao ny filoam-pirenena sy reo le mpanaradia azy tsy haiko tsony na caviar na langouste na ina nefa aty ny vahoaka mitrongo vahoamana nitondra inona anakiroa ihany ny mpampiasa vola tonga teto efa nyresahana teto zany zavatra zany hoe satria ho vaovana arak'izay matsiaro lalàna amin'ny resaka araketra ny resaka mifeny reo orinasa afakaba ny resaka fiverenana amina hoe efa exercice efa atao hoe prescrit na maty momoka 2017 de ny foazina natsangana tamin'ny maty de io ny any anjehana anaovana redressement sy ampandoavana lamande sy pénalité an'ireo orinasa aiza nisy zavatra andeha am'zany e ambola ho avy amin'ny atsipriantsika mampiomana anareo izahay ambola ho avy izahay na amin'ny elefera na atsatsarindrinatsy amoaka izany ary ampafantatra ny zavatra maro tsy mandeha eto amin'ity firenena ity ary atsaharo mitodika ary amin'ny fomba entitra ny itenenana eto atsaharo satria mila mirahina ianareo syndicaliste tsy resaka politika ity fa ianareo mpitandro filaminana rehefa miasa ianareo tadidio tsara fa manana le atao hoe mpanome vaovao ianareo na marina na tsy marina de tazonareo tsy ambaratelo ny anarana sy mombamomba izany maninona ny olona milaza ny zava-marina no tadiavinareo enjena satria atreto aloha mbola tsy niteny ianareo mpitondra fanjakana fa diso ny zavatra nambarany zao ny anaran'izay raha tsy diso nanambarany olona mizara fampizarana tany amin'ny tambazotra za tsy milaza hoe izy no nitenina tsy izy fa izy moa zany no nanaovana fanadiadiana tany amin'ny cybercriminalité nahazo LP izy fa jereo le fampitahorana ara nanatao hoe nahazo liberté provisoire zavatra tsy tokony isy akory mihitsy zany zavatra zany tsy tokony nisy akory zany zavatra zany hoe fiatsonana ny syndicaliste nanaovana fanadiadiana tena cybercriminalité raha mafy be nareo ilay namoaka an'lay izy ary efa nilaza fa namoaka an'lay vaovao iny enjehana ary mbola mampirisika anareo izay manan-javatra tokony olazaina nampiasa-panjakana tsotra nampiasa-panjakana ena tenatenany nampiasa-panjakana ambony fotoana izao itenenanareo amoanareo ny zavatra tsy manjary sy ny tsykombakomba ataony re mpitondra sy olona manodidina ny fitondram-panjakana manabotry firenena fa ampitao aty aminay ampitao any am'izay tokony ampitana azy fa tsy rariny zao ataon'ireo ny vahoaka malagasy izao zay ny teniko namana faniry aloha mahakasika an'iny satria mampalahelo mihitsy na nahazo LPR ny tenako moa te ohatrany tsy teo kely dia tsy tena naraka vaovao fa dia ataoko hoe zavatra tsara zay fa tsy tokony akory izy voantsy tany am'izany cybercriminalité zany iza ny tompona andraikitra zay ko mbola tiako fantatra ary tiany ny vahoaka ho fantatra hoe ny zavatra toy ireny namana faniry ry mpiaino ajaina iza no nandeha nitory na tonga ny olona voantso ny procureur ve ny tao anivon'ny cybercriminalité ve ny manodidina ny filoam-pirenena ve sa tany anivon'ny ministerany tsy fantatro iza aminareo atsaharo dieny zao
atsarodeny zao zay fomba fanao mamoehatra mampijaly vahoaka izay fa tsy anaiky izahay tena miteny anareo izahay tsy anaiky alao ataovy madio le lalao a miteny izahay rehefa mifanoherana ianareo ary mbola ho hitanareo izay rehefa ho mifanoherana ianareo itomany reo ka reo tena miteny aminareo izahay fa ho avy eo mifanoherana ianareo a sao de andondom-baravarana makaty aminay ety aloha satria fantarareo fa efa faible ianareo am'izao fotoan'izao efa tena manaikitro manenina tongotra matanana ny vahoaka malagasy zay ny fidy anareo am'izao tsika miteny zao ary tsy manana chance sany iverina eo am'izany fitondran zany andriamato andry rajoelona sahako ny milaza an'izany eto raha mbola milaza irotsaka ho filoam-pirenena izy am fotoana manaraka nefa moa fa fantatra ny fomba fanaonareo ka de zay no mampiomanana ianareo a tsy menasy ty fa promesy aoka atsaro fa hovidinare lafo araky ny tena manafre hitomany ane ianareo rehetrareo a de milaza aminareo zay zay a hitomany ianareo sao de eo vo ifona tara loatra izao de atsaro fa mbola mena fotoana nareo mbola men'andriamanitra fotoana ianareo ny am'mbola afahanareo manova sy manitsy zay fomba fanao izay a de aloha kilalao madiona ataotsika atsahatra le dola makota toy izay fa tsy fitaovana fanaovanareo erim-pamoretana rainy polisy na ny zandary na ny tany filaminana amin'ny akapobeny na io fitsarana io marina mitenina ny solotena ny dilam-bato any a amin'ny remidema manao hoe misy piraitsy kombakombange amin'ny isanambara tonga ny fitatana indrindra ao amin'ny fitsarana ao koa tsy ilao zany zany marina tsy ilao zany zany ny sonjy iray loha sa za tsy mitena akory manaratsy anareo rehetra fa misy eo miezaka manao ny asany ampahamarinana ihany fa misy eo noho ny fitiava kely dia tena tsy mieritreritra ohatry ny olona tsy manambady olona tsy tony tsy natera be ivavy tony tsy manana taranaka ary raha mba ho atao amin'ny taranaka reo reny moa de mba ahoano ianareo tsy miandry zay fitsaran'andriamanitra ety de fa ho avy aminareo fitsarana ary ho ampamoahany ianareo ka noho izany mba tsy hatongavantsika am'izay atsaro de ny androany fa tsy ho vita mora ary tsy avela andalo fotsiny sy hodina fanina na hodina mitapy avy eo na hodina dala hoe ka izao ane zay ne voatery izay ne tsy nanana safidy tam'ireny ko maninona sasamy manana safidy efa tsy mandeha le raharam-pirenena mbola ampidirinareo kizo any ny vahoaka mbola ampirororonareo le vahoaka ka tsy azo ekeny zany namana faniry a iakatra eto raha ohatra ka fa aloha isofla kely a dia mihina fa manan-javatra mbara manodidina zay ihany koa namatsika mpamakafaka atokisako mihitsy ianao io zandry makasitraka député fetra ny resaka gouvernement tanyresahanao teo manko sy le tsy fahaiza mitantana zany a de zay le hoe arakaraky nyzay aton'izy ireo any ny atsatsikitsika ary zay atsatsika izy ireo ihany ko no atonitsika zany de natsatsika ireo indray zany omaly a ny teo anevon'ny resaka fitaterana de tsy niandry ela zany ny ministry ny fizahatany satria fakomaly a no niditra tamin'ny ainao manjery a ny ministry ny fitaterana de tonga de niditra indray ny ministry ny fizahatany ary rehefa niditra de tena tonga de nanaborida na araky ny fomba fitenena na ny communication zany lay ministry ny fitaterana mihitsy ny hoe tena tsy mahay an'lay zava-misy ao anatin'le fitantanana n'la départementa mihitsy le ministry ny fitaterana raha raisina amin'ny fanazavana zay nentin'le ministry ny fizahatany de hoenotsika zany ny tenyle ministry ny fizahatany zay a manazava ny mikasika indrindra n'le valizy misy kodiarana mikasika indrindra ny resaka solosaina sy ny resaka tablety a mahakasika ny tontolo ny fiaramanidina sy tontolo ny fifamovozana anabakabaka dia verina io indray tsika rehefa aveo député fetra ao anatin'izay fanazava-kevitra ny ministry ny fizahatany zao Elaran-Andriamandranto a no renesitsika zany zay mifanohatra tanteraka amin'ny zavatra nambarany ny ministry ny fitaterana ny zavatra nyresahany da oara technicien amin'ny marina fa tsy misy velively izany hoe valizy misy kodiarana zany a kahorarana tsy mbola tsy misy décision définitive andraisany ary tsy isa zany satria ao anatin'ny araka ny teneniko teo lalàna oasy ngamba tsy afaka manao an'izany itsika ary tsika hoe anaty zany lalàna ny oasy zany zay no moka de tsara mazava raha ny resaka hoe ordinateur ipad zany ko de tsy misy mihitsy araka ny teneniko teo mbola tsy misy décision ary tsy misy le tetany zany hoe
interdire ary zany fitondrana zany ordinateur sia tablette izany mihitsy amin'izao fotoana zao fa zao kosa araka ny teneniko teo hoe tsy maintsy lanjalanjana tsara zany hoe fanarenana ny toekarena sy miady amin'ny trafiky. iny zany le fanazavany le ministry ny fizatany tsy misy velivelo izy zany valizy zany misy kodiarana ka hoe orarana ary tsisy nieritreritra an'izany satsika tsy maintsy miainga amin'ny lalàna napetraka ny OACI zay le organisation amin'ny aviation civile internationale raha miresaka zany satria tsika membre ny OACI dia tsy maintsy mifototra ny lalàna napetraka ny OACI ny lalàna mifehan'ny tontolo anabakabaka zay ahafahantsika miditra ao anatin'izany zotra anabakabaka zany de manaja an'io zany ny tontolo ny resaka aviation civile zany itsika manana ny atsika ho an'ny eto Madagasikara ny mikasika ny ordia ny iPad ny tablette dia tsy mbola nisy nieritreritra an'izany hoy ny ministry ny fizahantany fa ndao ane iverenantsika inona ny teny ministry ny fitaterana ary matotiny Roberto miresaka indrindra ny amin'ny hoe ny dinihana atao anatin'ny conseil des ministres io resakio ary de fantatra fa tena anisany mampiroborobo ny resaka fanondrana tsokitsoko ny arena kibony tany valizy misy kodiarana de zay ny antony andrarana azy tsy hitondrana anazy eo sy ny resaka ordi portable de manana ny fomba fanazavany amina resaka volamena zay no resahany tamin'ny ivony ainao manjery mpanjakana tamin'ny 13 ny volana febroary taona 2020 dia napakevitra ny fitondram-panjakana tao anatin'ny conseil des ministres fa ajanona tsy azo atao tsony mitondra bagage à main misy reny valizy misy kodiarana ireny bagage à main ny resaka zany eto satria ny anton'izay de taorina ny fanadiadina zay natao tamin'ny resaka fiparitahany sy fahazoambahany ireo fanondranana arena ankibony tany zay malagasy ihany no mamoaka azy ivelany sistan'ny Madagasikara ary ny 700 isanjaton zany dia tamin'ny alalany bagage à main ka ny androany zany tsy hoe tsy azo tao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo hoentina strict minimum strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatin'ny zavatra reny zay no entina ny ordinateur ajana ny antony misy koa zavatra hita tao reny fanadiadina plaque ny reny ordinateur reny soloiny zareo volamena ny batterie soloiny volamena dia najanona koa zany zay ordinateur zay ka androantsika zavatra tokony asarpiaro ny praitan-drazana rehetra dia tokana hoe ahoana ny fomba ipreservevatsika zany are-pirenena zany ahoana ny fomba azoany Madagasikara tombony fa tsy olombitsy no isitraka an'izany are-pirenena izany ka tokony iray fo zavatra tokony ho discussion zany androany hoe ikompensena n'lay poids n'lay bagage satria micompte be zany amin'ny bagage à main zay ataontsika hoe 10 kilo ny bagage à main ohatra dia alefany amin'ny bagage soute ve zany zavatra zany zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny compagnie tsika amin'izao fotoana izao rehefa tena enotsika tsara iny député fetra de tena fanipaka mihitsy ny tenin'ilay ministry ny fitaterana vo avy ny enotsika teo hoe ny dinihana tamin'ny conseil des ministres atao amin'ny 23 février ny anajanonana an'izany tsy fitondrana ny bagage à main amin'ny alalany valise à roulette zany sy ity resaka ordinateur ity zany de nambara an'le ministry ny fizahantany omaly ny omaly any tsy mariny zany ary tsy misy velively eritreritra ny anatsatra an'izany satria voafaritry ny lalàna no OACI tsika zany de omaly tamin'ny fanadiaditsika de niresaka tsara tsika ny fahatoran'le ministry ny transport tao ny hoe conseil des ministres rehefa miresaka conseil des ministres nambarako tamintsika omaly de hoe ny filohan'ny république ny premier ministre ny ministre ny vice ministre secrétaire d'état reo no mivory ao anatin'izany filakevitro ministra zany
ka izy ny teny hoe tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary ny dinihana tao zany lay ministra nefa miresaka ato lo ministry ny fizahantany hoe tsy misy velona zany ary tsy azo eritreretiny zany donc izy amin'izy mirahalara mandainga izy amin'izy mirahalara no heverina zany fa mitantara zavatra tsy ny dinihana na tsy ny resahana na tsy no heverina ho raisy ny conseil des ministres ao anatiny ity adevitra ity marina fa zao efa ny foana analizy ny foanana tamin'le fanambarany le ministry ny fitaterana teny amin'ny TVN hoe verenina le adevitra de hoe natsahatra aloha fa mbola mandeha ny fifampidinihana fa zao mbola tsy vita tamin'iny le izy fa mbola nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety le ministry ny fizahantany dikan'izay misy précision misy confirmation ary misy inona no ilazantsika azy angambany fanadiovana lay endriky ny gouvernementa ray manontolo mihitsiny ny toyny ho resahana atao anatin'iny ary tsy ministry ny fizahantany ihany angeny nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety fa teo akaikiny teo nge ministry ny fahasalamany initantsika amin'ny sary iny dikan'izay ny endriky ny gouvernementa ray manontolo mihitsy no nomeny lay ministry ny fizahantany ny position tamin'ny zavatra nataon'lay ministry ny fitaterana de io nareo eo miady atrano tsy mahay malala ny fanapahan-kevitra tokony raisina ary tsy mahafantatra ny endriky ny lalàna iraisam-pirenena amin'lay departementa tazominy lay ministry ny fitaterana zany nge zavatra manala baraky zany hoe tsy eken'ny ho ACI zany de zay le nitenentsika hoe tsy hain'le ministry ny fitaterana mihitsy le tokotany misy azy ny tokotany misy azy de miport fluvial ny poro amina resaka transport maritime ny resaka transport terrestre sy ny transport aérien de tsy hain'le tokotaniny izy malo ny teniny faky malo ny teny tamin'ny TVM hoe bon dia rehefa mifampiresaka de misy fitaovana afaka hitilinan'zany ao amin'ny fahadiseranana fa maninona kay zany tsy voadinika meloha ary tsy azotsika veriko misy député fetra hoe nandeha tao amin'ny conseil des ministres ny adevitra de ity ministry ny fizahantany ity malala an'zany ho ACI zany ary efa pisehatra tao anatin'ny tontolon'ny fizahantany efa taona maro ny tsy nandonda tapatra hoe monsieur le ministre ny transport tsy mety zany sosikevitra hoentinareo zany na monsieur le ministre zay premier ministre misahana minina marina fa te hiady amin'ny kolokolotsika marina fa te hiady amin'ny fanoranana tsy ara-dalàna ny arena kibony tantsika fa raha ohatra ka ity fepety kosa ny raisitsika tsy eken'ny ho ACI zany mihitsika fa tsy nandeha tao zany adevitra ary raha nandeha zany adevitra zany tsy ho tonga amin'ny fahamoahana ny taratasy daté en 3 mars ny soniavin'ny secrétaire général ny ministère-ny fitaterana iny le raharaha de zany no andraisantsika n'le adevitra tsotra ny aminy hoe le réalité de tsao am'le fitondram-panjakana ny tsao raisy le fitondram-panjakana réalité ndray à la fois le izy zany hoe reo zany ny fitondram-panjakana tsy miresaka ny zavatra tena heverina fa misy sy ainana teny vo fiaramonina sy mivoaka fa nefa rany izy menakavy ao anatin'io raha mbola mitoy zany gouvernement io raha mbola mitoy le fitondrana am'izao fotoana zao efa saiky ifamony tamin'ny Apollo 21 satria manodidina an'izy menakavy daholo ny tao anatin'izany efa mifanaratsy amin'ny alalan'ny Haino Amanjery nanombonomboka tetehany zay makany amina ministra manenjika lefitra manenjika ministra tompo-toerana ministra samy ministra indray zao miady de sika tena ifamotika ifamingana ifamisavy ao reto olo reto raha tsy mitandrina de mba hivereno le adevitra andresany député tiako Madagasikara ny aminy hoe tsy tafavoaka tsony nareo anlalina ho anareo satria tsy manana fahefana andrava gouvernement da député tiako Madagasikara fa zao manana lalàna araky nomeny lalam-pandroenina azy ny solombaboaka amin'ny motion de censure de mba saino zany mahafantatra an'izany anareo reo matoa miteny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ovay gouvernement io tsy tafavoaka io gouvernement io ny adinareo ve no tsarainy vahoaka isan'andro eto e ny adinareo ve ny sakafo maraina atoandro hariva mivoaka malagasy isan'andro eto ny fafanenjehana fifanaratsianareo fifamigananareo ve no ampiainina mivoaka malagasy isan'andro eto de tsy andanin'izay nareo tsy manana vahaolana 11 000 ariary zao litre menaka 5 000 ariary ny kapoka ny kafe 3 000 ariary reto andrenivohitra ny kilo ny vary misy miakatra efa amboniny zay 4 500 ariary
tsy mahazo ravo mangatsolo 200 ariary tompoko mandeana makeny nalakely zany zava-misy eto Madagasikara de tsy zany problème ary zany ko everitsika fa mininy mizaha mivaly izy zany zavatra asoroany zany atsara ny fitaovana ampiasainy faditseranana fa inona ny vahaolana hoentinareo an'lery Madagasikara zay nysolosoloanareo an'ty Madagasikara Airlines ty inona ny vahaolana hoentinareo mahakasika indrindra ho an'ny jirama io ny teneny député fetra teo hoe atram'izao mbola tsy manana vahaolana le fitondram-panjakana aiza zao le olona lazaina fa misaboty nandoran'le jirama mbola tsy hita hatram'izao ary efa tena tafaverina tsakany sandava ve ny puissance mégawatt nandeha kaleka sareraka tamin'ny selfie de natsanina andran'izay le izy satria am'izao mbola miaina délestage ny eto Antananarivo anatin'le riana réseau interconnecté Antananarivo député fetra de io mipotra ndray ny knapsa de rehefa mipotra ny knapsa de tsy hita zay anenjehana de kitihana le syndicaliste fa eto tsika de miantso miby ihany koa amin'ny lalàna 2016-020 mikasika ny lutte ny corruption ny amin'ny hoe inona ny lalàna sy ny fepetra azo na hanaovanareo sy inona amina trangan-javatra ohatran'izao satria efa miparitaka eny amin'ny fiarahamonina izy iny efa niakatra teo amina tontolona raharahara-pitsarana izy iny sy ny cybercriminalité efa mandeha amin'ny ady hevitry ny rehetra izy iny ary efa mitsangana ny syndicat maniditra ny mpiasa dikan'izay misy suspicion na misy soupçon quelque part any ambadika any de ahoana ny andraikitry ny bianco no autosaisine ohatra ve sa inona ny tokony raisinareo par rapport amin'ny zavatra io miandry mpitoroka ve zay vo etsika sa miazira par rapport am'ireny zavatra mitranga amin'ny réseaux sociaux sy reny efa navoasaringitra nylay syndicaliste reny sy nanidiny mpiasa ny trano rianosy zany rehetrarehetra zany anairantsika ny tompona ndraiky fa io raha mipoka io de betsaka indray no voasaringitra satria raha mijery an'le lalan'le izy tsika député fetra misy fanomezana tombony manokana karama be tsy hitanono amin'ny lay mpitatana an'le orinasa nknapsa eo ihany ko le fifidianana fitaovana maromaro na trano na resaka fiarakodia fifidianana tany sy lafin-javatra maro ao anatin'izany fampindramam-bola etsero indrindrandrindra ho an'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra mahakasika an'lay Easy Park 11 milliards d'ariary zay fa lasa SMGD am'izao fotoana zao ianao ngamba manakavaly am'izay manakambara am'izay député fetra marina mihitsy zany namana faniry satria misy ifandraisany zany zavatra rehetra tanysainao sy nambarany namana faniry izay tsy nisy fitsinjovana lavitra teto fa noho ny tafapetraka tamin'ny toerana reo tompona ndraiky isatsokajiny na tany amin'ny fitondrana fohy be na teny anivon'ny commune dia nanao ampimamba ny fananana iombonana sy ny fananam-bahoaka tsy nisy zany fijerena ny tena tombontsoa iombonany izany ray am'izany ny orinasa SMGD zay ny tany saina teo izay ametrahana fanontaniana ary iatsona mbola averina eto iatsona nareo amin'ny bianco raiso ny andraikitrareo fa misy fanahinao resaka abus de biens sociaux ao anatiny zany toraka zany any ko na nivony knapsa raha ny zavatra vaovao ny rahantsika nandre tamin'ny herinandro lasa iny de nisy 11 milliards d'ariary nomenany commune hono ary nanamafy izany ny mpanolotsaina ny tanàna anankiray izay miaradina tamin'ny tsy miankina raha nahalany azy miaradia am'izao vondrona IRK izao nylaza mihitsy olona io fa nanonerana ny volana Easy Park raha toka ny andahana nanaovana bodongerina izany orinasa izany de nysolona ny SMGD tsara marinonareo any amin'ny inspection générale de l'État zany tsara marinonareo any amin'ny bianco teny izay marina ve ary ny fanontaniana anankiray ko ary izay mbola manitikitika fa mampiaya efa tsy mazava ny petrahany SMGD na voafidy azy hitantana indray ny toeram-piatsonana eto amin'ny tanàna Antananarivo fa noho ilay zavatra takina amin'ny fotoana tahaka izany tony hoe le fombafomba amin'ny anarany mangarara tokony ho fantatra hoe inona moa zany atao hoe SMGD izany ovina noho ny forona ahoana ny reny vola nampiasainy zany na ny reny vola miasa ao iza daholo manana petra-bola ao anatin' zany
ahoana ny endrika na hoe forme juridika an'zany a de izy adolo a manana petrabola ao ohatrohatra zany a tokony navoaka ho fatabahoaka tsy resaka affichage tary ihany natao amin'ny commune fa tokony navoaka tany amin'ny gazety a mpivoaka isan'andro a tokony navoaka tany am'izay fomba alalan'ny vahoaka azy hoe zao marina iorinasy io fa dia ny zavatra misy a milaza ny eo anivon'ny commune nandritry ny be ny tanàna io resahako sy ny mpiara-miasa aminy araky ny tatitra voaray a sy ny rahantsika nahita tamin'ny ainao manjery raha nametraka fanontaniana ny mpanolotsaina ny tanàna va tia mifanoherana nanao hoe any ny fanjakana any commune ray manontolo ve ny vola miasa amin'io dia namaly ny anina hoe ieny de ny mahagaga ao anatin'le izy dia araky ny teniko teo hoe au nom de la transparence valiteny hoe any commune io fa misy solotena ao anatin'ny flankevi-pitantanana misy sotenasana telo na dimy telo izy ny be ny tanàna sady mierikeriky ihany izy manontany ny mpanolotsaina ny aorina manao hoe misy mpikambana telo ao anatin'zany flankevi-pitantanana zany fa ireo zany karazany hoe actionnaire reo telo reo a misy actionnaire telo izy izy ny ray ozy izy a tale izy zany fa rehefa tsy eo amin'ny toerany ntsony zany tale zany na rehefa tsy fantatro dia misy le atao hoe rétrocession na famerenana ilay action izay a asana nampindraminazy ve io zay aloha de efa misy tsy mazava nampindraminazy ve nampitondraina azy fotsiny ve io samy solotena ny commune izy fa ny anakoroa hafa ozy izy a tsy fantany zany hoe misy telo a ozy izy a le ray tsy fantatra fa mbola misy roa fanampiny hafa koa fa raha ny commune marina ve tsy tokony administrateur général no ao fa tsy misy an'zany hoe conseil d'administration apetraka aminareo ny fanontana fa inareo moa manam-pahaizana zany hoe misafotofoto sanatry mivava atao ohatry ny atao fitadiavam-bola anomezana tombotsony akamakama rehetra le fananganana nyzany orinasa SMGD izay tsy fantatra ao na tena any commune marina mipetrabola ao a na iza daholo ny tena tompony vola miasa ao fa de mandainga andray ianareo verina miteniko tany amboloha manao hoe miorona eo amboniny lainga sy ny fitaka ity fitondrana ity miorona eo ambonin'ny tsy kombakomba sy ny fifampiarovana anatin'ny ratsy ary miorona eo ambonin'ny rediredy ignominie ozy ny teny frantsay infamie ozy ny teny frantsay déshonneur tanteraka ho an'le firenena fa fambaraka zao ataony ny rehetrarehetra izao akoatra ny fahasahiranam-bahoaka fa tsy resahana intsony fa mba eo anatrehany ny vondro iraisam-pirenena eo anatrehany reo masovo rehetra misy ato amin'ity firenena ity tena fa fambaraka ignominie jereo vo midictionnaire fa IGNOMINIE jereo vo midika an'izay ny dictionnaire teny frantsay ihany fa tena tsy misy ohatry ity raha mbola fitondrana ny fandimy teto amin'ity Madagasikara ity ampy zay namana fanizy le teo koa jirama ihany io resako farany ty fa ialako tsiny ohatra miverimberina naninona hatramin'ny ela raha nitrandrahana zay azo nitrandrahana ohatra ny teniko teo hoe eran'ny Madagasikara am'ireo faritra rehetra misy an'le atao hoe potentiel hydroélectrique mba engovo madio fa tsy amelona lavany reto fatikarany reto amin'ny fividianana groupe ray de ino no entiny iriariana hoe efa mandeha ny jiro ary 4 milliards isan'andro ny laninareo amina resaka solika resaka fioul resaka gazoil misy raha zavatra tsy mandeha araky le puissance le livre reny kory le puissance de payena le facture misy ara tsy tonga tany akory le groupe ny tany mananjary a asa fito volana lasa zay zany dossier zany zay mihitsy tsy tonga tany akory le fitaovana naninona raha nieritreritra tany am'le ataoko hoe angovo madio fa tsy miala am'le termika zany raha ny lanina manafaniry ny miliara ariary lany isan'andro amin'ny fividianana an'zany fiola solika sy gazoil izany naninona tsy niditra tam'le tetikasa oadray marina ny fitondrana teo aloha koa nisy nanao erreur ny teo aloha satria nisy n'le tetikasa tany Betsiboka reny ao ampiasana ny io rano io a mba amokatra herinaratra de inona koa natao n'ity fitondrana anankiray ity raha ohatra ka tokony tany amy 250 millions de dollars tany no nieritreretina ho fandanina afahana mamatsy rano aniny ny ao Betsiboka zany mamatsy herinaratra avy amin'ny alalan'ny barrage hydroélectrique dia zany Ambondromamy, Marivoay, Mahajanga tokony tsy nanana olana
resaka jiro zany toy izany koa ny Antananarivo manodidina zay Antananarivo mila eo amin'ny 700 na 500 mégawatt eo zay le filana eto Antananarivo rehefa natao nefa nkady natao ny fanadiadiana afaka mamokatra hatrany amin'ny resaka any amin'ny hydraulique io tsy resaka termique io resahako any amin'ny 7,000 mégawatt mahery ihany ny potentiel lananatsika fa ninona tsy hitan'ireo manam-pahaizan'ireo zany tiako tenenary manam-pahaizana reto mpitondro reto zany teknisiantsika fa tsy reto manam-pahaizana samihafa mialatsiranareo tena teknisianina fa tsy reto mihoatra ho teknisianina noho ny teknisianina reto zany tsy misy an'zany eto resaka tapomasony eto resaka zavatra mandalindalo sy mamirapiratra vetivety eto tsy misy neneny no vitanareo eo zay mbola averiko ianareo vahoaka malagasy mandraisandraikitra fa ohatra ny raisinay zay raha anankiray toy zay hoe zao ny tokony natao de tsy natao zao ny eritrereto natao tsy misy ilana azy téléphérique asa am'izao fotoana zao raha mbola sahiteny an'zany reo hoe mbola hotoizany ve io téléphérique tsy misy ilana azy io fa efa mahamenatra mihitsy ny zavatra ataonareo tena mahamenatra ny zavatra ataonareo ny ministre zany tena mampietra ny voninahitra ny atao hoe ministre zany amin'ny fiteny ny vadina ministra manao ny ataony ianareo miravaka volamena ohatrany kriazo krismasy asa efa krismasy sady mipakarty mbola tsy tonga mamirapiratra manao conférence de presse volamena manoatra lehibe no ty akibe ty ny fiainana andavanandro ny 4 ny fisehosehoana sy ny friareana mampanongo tena tsisy fanetretena mihitsy fa mahamenatra ka dia zay ataonareo any ataonareo fa mampitandrina izahay so hitomany eo de maveriko zay teny namana faniritra zay so hitomany eo ka efatara loatra am'izay fotoana ho avy zay fa haingana be io haingana be io resaka ka fa voaresaka moa ny motion de censure efa voaresako ny resaka jirama voaresako ny resaka kapobe ny fitondratena sy ny zavatra tsy mendrika sy ny zavatra mampijaly mivahoaka malagasy zay tsy nahitan'ireo olonareo vaholana tao anatin'izay 3 taona mahery nytondran'izay namana faniry dia misy mihina fa mbola manakambara mihitsy ianao satria ohatran'izao manko lizy makasika an'izay le hoe mampanongo tena hoy ianao zany ny zavatra ohatran'izao manko atsika rehefa miresaka député fetra de miezaka foana no mandray lesona ny zava-misy any ivelany zany any ampitan-dranomasina zany ary zay no itenenantsika foana am'le fihetsiky mitondra fanjakana hoe tsy mahamenatra mametra-pialana satria culturen'olona intellectuel zany tsy mahamenatra zany aleo kokoa ara satria izay le ohatra nataon'ny vahiny mivoaka amina grande porte de malalaka ny adevitra momba an'iny tsy mety aminy kosa le izy be da be kosa le pression na faravaratsiny hoe eny araka atao honako tsy zaka n'le andraikitrako zany ange tsy fahamenarana mihoatra an'le hoe soroana ny lapel sy amy tena zay mihitsy endao ianao miala poklay mihitsiny fa tsy mety katerim-piara manana an'ireny fitaovana be reny de reny le tena mahamenatra reny satria mivoaka ao anatin'ny fahafahambaraka le izy ka reo nge lany henatra namana fanifa le honnêteté intellectuelle tsy misy zany am'ireo olonareo ka zao zay le toneko teo hoe re olonareo ve na mendeha maitsenena amy grande surface de tsy menatra tondrony olona molotra hoe reto ry roulette mialatsiny reny azo krismasy reny kapoka ohatra zay tiako tenenina zay na reny ny ohatran'izay na reny ny ohatran'izao tsy de zatra an'izany moa tsika fa mba manao ohatra fotsiny tsika fa mahamenatra eo anivon'ny fiarahamonina raha ohatra ka andeha hivoaka ianao ka tsy zavatra mahafinaritra nyresahan'olona anao misy ane mpitondra tena mahafinaritra député fetra hitatsika président Marc Ravalomanana mandeha mekany antseny président Marc Ravalomanana tehaka siobony andraisan'ny olona azy président marina miverena rangava potika amin'ny firenena inona atao voalasy ianao tsy izy ianao maty zay président tsy zakan'reto zay de tena malahelo le vaoka tsy mahazaka an'izany izy ka tsy zakan'ireo le populisme manko ny anazy ny heveriny fa zava-dehibe fa zao venao tsy populaire no président Ravalomanana zany maro zany de misy mandeha fa zao misy nanana olona any le mpitondra teo aloha fa zao afaka mandeha sécurité tsy manana problème manana amin'ny sécurité zany zay nge mampiavaka an'le Angela Merkel 90 taona izy chancelière atao Allemagne tany fa zao rehefa afaka izy afaka mandeha mitsena mandeha miaraka amin'ny robiny izy izy mivady manao pyjama vadiny de mandeha mividy mofo eny amin'ny boulangerie mandeha mitsena ny grande surface izy manasa lamba izy eny amina toerana mpanasana an'izany
mandeha mitsangatsangana mampiaraka izy roa sy ny rehetrarehetra tsy misy olana tsisy gare d'accord tsy mitondra tomobile mandeha tongotra matetika raha mandeha bisikleta izay le atao hoe tsy manana tahotra mihitsiny ny amin'ny fitondrana n'le fiainana amin'ny firenena de tranquille le conscience fa tsy hoe marina fa mety manana vola be miravaka volamena ary moa an'le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao rezy ndray aloha raha la mode sy zesta ry matsokolo karazana hoe la mode vaovao sy re am'le ino ty le marque vaovao tsara ny Louis Vuitton sy ny rehetrarehetra ry ry GB ry ny karazany rehetrarehetra ty ananany zareo ary any ry Hermès ny karazany ananany zareo daholo adraidradradradradratra ny anazy le ika farany rehetrarehetra ananany zany na polo io na le inona dodonina tony le draidradra izy menakavo loha zany na manao kasibosy ary izy de ny anazy assorti amin'ny akanjony sy am'le complet an'le izy fa le tsika moa zany le ronjato sy telonjato mangamanga eny atsena ny tsika zany ka zay le tiako tenenina hoe raha reny zany jerevana avy atrany le rêve parisien ry zareo zay ry zareo zay ary anana mihitsy le cri farapara même mana fiarakodia ara fa eto am'le vahoaka malagasy mbola miady vanitra kely am'le friperie tsaika ny ronjato sy telonjato mbola miady vanitra kely am'le bakiraro roa dimanjato mbola miady vanitra kely am'le akanjo ba zao ny fividianana akanjona ririnina zao de mba miatsakazaka kely ndefa fa misy 1000 ariary ny ary solde na efa tsy atsony ary le taille am'le miroraka be le eto amin'ny épaule eto de mbola vidina le izy satria zany ny zakan'le vola n'le malagasy le kiraro somary efa nanaovan'ny olona tsaiko hoe tany amin'ny fahafiry tany ny tonga eny atongotry le vahoaka malagasy de mba atao kely le réparation madinidinika eny an'le mpanao kiraro zany zay nge le fiainan'le vahoaka malagasy de fanalavitra mihitsy le izy am'le fiainan'le mpitondra fanjakana isan'andro député fetra le migalabony amin'ny arena rehetrarehetra de efa tsy vitany tsy mahay mitatana tsy mahay mitondra fa mbola tsy mety menatra ihany mandeha ny amin'ny lalana eny hoe manao an'le adalana isan'andro resahany olo ino ny ray ihany ohatry zao ony ray ihany ony niaraka tamin'ny ray ihany ony nanao ohatran'izao ay ray ihany sirana ony nanao scandale tary amin'ny restaurant tary ay ray ihany koa ny resaka ohatran'izao ka ay tsy mariny ny zavatra nyteneny ray ihany iny fa le ministre ohatran'izao ihany nanitsy azy le premier ministre ony kay nisy resaka ohatran'izao ony tany momba azy fa iny resaka iny ony kay resaka ohatran'izao ny volamena tary ony faningitra tamin'ny karana ohatran'izao de nanao intervention ony le ministre ohatran'izao de afaka ony le de any de mangina zay tsy miteny de tafavoaka ny sistany Madagasikara zany daholo le izy zany rehetrarehetra zany ny fiainan'le fitondram-panjakana le fitondram-panjakana zany tsy mety mandeha eny am'le le lalan'ny fahamenarana hoe tsy mety ny ataoko de mireconnaître hoe tena marina tokoa ka tena tsy mety rangany ataontsika fa ahoana ary nandaminantsika an'ity fa zao arakaraky ny tenena anazy de inona nataony olona fa tsy nisakely nareo avy nivony timma ny resaka famitrahana motion de censure zany de misy paikady zany mbola ny asasa manila mametraka an'izany de rehefa averiny rehefa atao vote de ny roa pately ny ilaina eny zay nge le lalany avaono moa tsy afatarana an'izany fa fampatongava-tsaina anareo zany hoe andraindraikitra ho an'ny tandrify anareo ve anareo sambola ny foana am'ty tsy fahaiza mitatana feny fahafahambaraka satria raha ianareo ny afabaraka tsy problème fa le vahoaka malagasy le sy Madagasikara nentinareo afabaraka miaraka aminareo mahamenatra tena mahamenatra le izy de ary de tena zao ihany ane tsy fafambaraka ihany fa mifahatranako zay manko ny olana am'le izy de zao mandeha ny firenena rehetra miresaka am'le géopolitika avo le tam'izay rantsikoty tsikoty satria zao voafatsy le zava nataony tary amin'ny avisy havanana de neny olona zao manko raha ohatra zany RDC satria io ny raisiko indrindra io ohatra zao ny se positionné nakaty amin'ny tandrefana de nanamely ty androsiana de mazava be ny azy position ny anazy satria misy zavatra ngeza be ao anatin'ny fiainana ra ekonomia sy ny sisa zay andehanany zany de ohatra za mise positionné ohatra Afrika Atsimo de mazava be ny azy ohatra fa sady BRICS izy no manana fifamatorana amin'ny tandrefana zany fa ny anao zany tsy le fifamatorana ray économique ngeza be am'le géopolitique be sy le lalan'le anana izy fa le problème an'le mpitondra mihitsiny
de lasa miankindoha am'le position'le mpitondra aloha le position'le firenena ka raha hoatsy de ho sahirina le mpitondra satria niaraka tamina mpitondra ohatran'izao reto zay nge am'le dolamakota de voafatotry le dolamakota de tsy afaka mihetsika antsony raha makato ndray efa nisin'ny raisina tato de mevaeva eo ny loha de tsy hitany ametrahana an'le tongotra ho avisa havana de rehefa misabaka de melohan'le misabaka voalohany indrindra aloha rovotra amin'ny pataloha de avy eo am'izay misy courbature ao amin'ny elakelape marary dolo zay de marary dolo zay tsy arary de zay le manahirana am'le position raisina zany satria efa tsy mahay karahatso satria efa reraka hoa efa olon-dehibe na miazakazaka raha zavatra sous forme fotsiny re 12 janvier reny mba miazaka miaraka amin'ny manam-boninahitra fa efa tsy mahavita an'le tena 200 mètres fa mora sepitra ka zay le izy amin'ny akabeany voafatotry le zavatra nataony de lasa mifamatotra amin'ino ny position an'le fitondram-panjakana sy le vahoaka malagasy de eo zany tsika io sarinova tsika moa tsy te hiresaka zavatra ohatran'izany fa avelao koa hiasa saina sy ho tsemboka sy tsy ahita tory eo tsy ahina-kany na ahi kely eo raha roa moa tsy mety manifa bolangina foana fa zao arakaraky ny atongavana an'izay izy menakavy zany mesahirana io depute fetra marina tokoa zany namana faniry zay le hoe raha jerenao ivelany de efa zay a efa nysoritsoritana nambarambarany namana faniry teo manahonina ny endrik'ireo olon'ireo a eny ivelany raha tsika anita zao ny azo ilazana azy misy fomba amin'ny teny gasy zay hoe tena zay tokoa mamirapiratra nareo hatrany atapindoka hatrany apalady zao nefa raha atao saritsary teny le izy de manao hoe miaingo ambony tsikoky ianareo madio ivelany toy ny fasana ianareo mialatsina tsy sanatria maty sy velona ao nampitahina fa fomba fiteny malagasy zany teneniko zany hatsaro rea rehefa tsy hisy ny tahotra mba asio le enatra asio le fanetretena fizainy tsy misy rehefa lany tsy misy le tahotra ka lany enatra sanatria mitovy amin'ny biby tsy misy mahasamy hafa aminareo tsony na amintsika amin'ny biby a rehefa tsy ao tsony le tahotra de mbola tsy ao tsony koa le enatra tsy fantary tsony hoe inona no azo iklasina anareo am'izay fotoan'izay ny zavatra tsy mandeha efa hoe be dehibe efa nenina ato efa tongotra matanana efa manenina efa manaikitro atozy ny teny frantsay efa monsieur ronger les ongles efa tsy misy mandeha efa madikosy kapsily ny fampiresahana ary zay miteniteny madikosy kapsily eo de cybercriminalité a mba mieritreretako ianareo amy cybercriminalité ka zay tsy misy afa-tsy zany ve no ety nampitahorana nytyvoaka malagasy efa fadiranova am'ty e zay le dérive zay ianareo amy cybercriminalité ihany koa mba mieritreretako koa alohan'ny ampiatsona olona hoe tokony teny irosona ve fanadiadina makasika izao satria fantatrareo ny asanareo tena ao amin'ny tokony iatsona olona ve zany antony zany sa manery anareo fotsiny lehibe misy an'le atao hoe baïonnette intelligente matsiny ao anatin'ny resaka hoe fanarahana ordre na fanarahana baiko atraizany fetran'izay fa ny zavatra ohatr'zany kosa ry namana ry piraitan'ny razana tsy rary ny etsona olona amina resaka mady koa sy ny amin'ny resaka hoe vaovao ary marina ny voaka atao amin'ny knapsa manahirany olona ne reny atsona any amin'ny cybercriminalité azoko atsaina na mbola tsy voantsy tam'zany ny tenanay asa moany ariana any raha hoatsondra lahy farandrindra fa hoe vaovao marina no nolazain'le olona de any tokony alefa azotranareo avilinareo makany ny fanadiadina hoe aiza marina raha iza tompona andraikitra tatony marina ve zao ny karaman'ity tale général ty tena izao marina ve niofatran'ity olony ty le 11 milliard d'ariary ve tena nalefa tany amin'ny commune tokoa ary fahefana viaiza aloha ny efa ankinapsa mampindram-bola voasoratra anaty statueny ve zany le orinasa ve zany hoe mahazo mampindram-bola mahazo manome vola fikambanana mahazo manome vola fiangonana fa io volanareo réquisition ve de tsy fantatro hoe mety tsy de tena voafehako ny lalàna sy ny zavatra rehetra miresaka mahakasika izany rehetrarehetra zany ny tokony hidira my bianco aiza ianareo mpanara-maso zay le hoe efa namoaka moa reny ny cour des comptes fa ianareo amin'ny IGE maiky ery rehefa andefa raha ohatra ka eo amin'ny fanoerana nanaovana fanadiadiana ny commune tatsy talata maty aho hoe teny hoe ny tany amin'ny district anambodratrimo iny ateiroka tsy fantatry ny vatona nanaovana miazakazaka ery ianareo rehefa anao anina satria mpanohatra any ao irany ery amin'ny présidence ary misy andreo piso lelaka maniraka anareo fity zavatra efa miariary be ohatry ny vai akandrina maninony ianareo tsy mihetsika piray tsy kombakomba ko ianareo rehefa tsy mihetsika am'zany piray tsy kombakomba ianareo rehefa tsy manokatra fanadiadiana mahakasika izany
raisin'ny vahoaka sy raisinay solombavam-bahoaka piraitsykombakomba ianareo rafitra rehetra zay manara-maso na ny fandanim-bolam-panjakana na ny fomba nampiasana ny volam-panjakana na ianareo anatin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny sisa sy ny sisa rehefa tsy miditra manokatra fanadiadiana am'zany ary aleo koa efa miteniny ty zavatra ty any aleo alalaka nanasafidy ny vahoaka ny am'zay hainao manjery tia no enona manana fahalalana ary voafaritry ny lalam-panorenana izany mbola nisan'ny victime manjany reo mpanaradi ny filora valomanana na ireo vahoaka tsy voatery ho mpanaradi fa maniry kosa namana faniry sy mpiaino ajaina mba eno ny fandarany MBS mba hanaraka ny fandarany MBS mba hanaraka sy aheno ny miara-manonjy eto amin'ity MBS ity isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma nefa de nsakanana fotsiny amin'ny resaka hoe namoaka ordonnance tsy azo alefa-tsony any amin'ny tambazotra canal sat Star Times parabole izany fandaran'ny MBS any ka mbola mitodika aminareo atompona andraikitra ianao raha mato ministry ny serasera zay nisy ny fotoana nahatafaraka atsika tao am'zany flankevitry ny tana zany ministry ny serasera anao ankehitriny tsy ho ministra mandrak'zay eo ianao avereno ary manana nonjapeo anareo tsy mba voakitikitika afinaritra anareo ve raha tonga eo amin'ny fitondrany izay orina 2023 ary zay resy lahatra fa ho avy eo izay tonga eo izay nininona ho ataonareo zay resy lahatra fa tonga eo aranananay finono zany ary ny asa zay ataonay am'zao fotoana zao ampahamarinana ny ezaka rehetra zay ataonay de mizotra makany am'zany lalany zany anaona ny ainao manjerinareo wakatona ve tsy avela alefa diffusenny any am'reny tambazotra toy ny canal sat reny na canal plus na ny parabole de ho ataotsika fanao eto am'ty fireneny ty ve zay alohany atongavana am'zay keo to le teniko teo aloha teo avereny de ny mbola tsy tara aleo alalaka ny vahoaka anaraka ny fandarana zay tiny ijery ny ainao manjery zay tiny sy ny safidiny rehefa tsy misy endrika faniratsy ranao na mpitondra na inona satria mitanila loatra le fitsarana eto amitsika ny akamarony mitanila ny fomba fijery eto am'ty fireneny ty efa mijaly le vahoaka alo izy anana safidy alo izy alalaka amin'ny safidiny amin'ny lafiny rehetra na zay tiana atao filoam-pirenena na zay tiana atao solombavam-bahoaka na ny ainao manjery araky ny teneniko teo hoe aleo anaraka ka mitodika aminareo eo anao ndray mato prime ministre izay lohan'ny administration chef de l'administration jereo ny ao amin'ny fitsarana ara-dalàna sy ara-drariny ve ry nandrarana ny MBS ireny avereny io de ny mbola tsy tara de miteny aminareo zay avereny io de ny mbola tsy tara fa nenareo menakavy mandeha daholo ary tsy mbola nanompa anareo izay naporofoy aminay fa nanao zavatra tsy mety izay na nanao teny tsy mendrika fa averina ko ny teninareo zay fomba efankilasinareo anay hoe imbécile hoe tsy tadidiko dolo moa ny teny isan-karazany hoe dondriny tsy mainininy tsy maninina zao miverina any am'zareo l izy zay indrindra mantsy teny tsy atao be izy fa mamerina azy sarotra sy tsy de miverina any am'le olona ny teny azy izy zao zay indrindra retour à l'envoyeur avereno am'le tambazotra rehetra teo ny fandarany MBS de milamintsika fa araky ny teniko erytaona sy tapany sisy ianareo hitondra eo raha ho tonga am'zay mihina fa voarainareo zay fa olo-kendry ianareo olona mieritreritra ianareo tsy misy antony tokony andraranareo an'zany fa tadio tsara fa tsy ho mandrak'zay amin'ny fitondrana ianareo ka misy ho saitsainina zay teny zay ary tsy izay ihany fa mahita ianareo ary mihina fa resy lahatra ianareo amin'ny zavatra maro zay tokony ho ahitsy amin'ny fitondran-tena amin'ny fanapahan-kevitra sy am'rehetrarehetra zay asoa sy atsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy namana faniry ny tena zava-doza manko ny amin'ny atao hoe firenena républicaine ny amin'ny atao hoe état de droit ny amin'ny atao hoe bonne gouvernance ary ny amin'ny atao hoe alternance démocratique de ny mbola isiny le hoe esprit revanchard zany ny tena zava-doza ary fotamana tsy aza veriny zany mba tsy fa reo rehetrarehetra ny resahako reo dia ny continuité de l'état no mampitambatra lay fitohizan'le fanjakana teo aloha sy le fanjakana mandray an'le fahefana vaovao tsisy lonolono tsisy kakay tsisy lolony tsisy kakay madio fo zany ary mazava saina ka raha ohatra le fitondram-panjakana zany miaina anatin'le esprit revanchard al izy de tsy problème satria raha ohatra nareo nanadoboka mpandrara zao ary tsy amelanareo mihitsy raha tsy tena hany de mijaly
de sahirana marary na de efa miantso ohatra fianakaviana hoe atahorana hatramin'ny ainy marary mafy fa tsy problème anareo zany fa mety plaisir anareo zany de zao zay koa zany zavatra hitranga orina kely eo raha ohatra nareo manentsika olona hatramina panneau commentaire tsotra hatramina lanceur d'alerte hatramina olo-tsotra zay mba mihevitra hoe manambavao de mba zaraina le izy everiny faharadalana le vavaoka nefa enjehanareo amin'ny alalan'le hoe miafina ao ambadiky ny lalàna cybercriminalité nareo de tsy problème zany fa zao avy ny fotoana zany de ohatran'izay koa zany nareo raha ohatra nareo ka mahita fa ara-dalàna ny fomba faneho-kevitra ataon'ny mpanohatra ara-dalàna ny fomba fidinina an-dalambe satria tamin'ny fotoana nitondranareo na ny nanaovanareo fietsaina politika toy izy nareo matsapa fa mety ny fidinina an-dalambe ary zo zany ara-démocratique zon'olombelona raha teo koa zany fa ahafahana miteny liberté de presse liberté d'expression libre de circuler accès à l'information sisisisisy fa rehefa tonga nareo tsy mety aminareo zany fa gadrainareo samborinareo ny akanjo mena ampitahorinareo mpanao politika zay manodidina azy de tsy problème zany fa rehefa miaina am'le esprit revanchard zany de mety aminareo rehefa tonga eo nareo de etomany de ho sahirana ary tsy misy nahirika kely ohatra ny varavarakely ohatra na ohatra ny lavapantsika ary ahafahanareo mivoaka ao anatin'izany satria zay ho a le zava-doza amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fiainan'ny firenena hoe raha matanjaka le esprit revanchard satria betsaka ny alahelo ao anatin'le olona de zakainy le izy fa izy mahafantatra hoe limité ny fotoanan'ity olo ity satria mandaha nareo hoe mandaha électif zany misy fem-potoana hipetrahany zany tapitra le izy amin'ny heritaona baibay gotra zany gotra zany raha tsy hainareo fotaka ny dikan'izany rehefa vita le izy milamina ny tenena afaka anatin'le gotra zany a mahazo lala tsara am'izay ede veloma zanfan ozy izy nyvahoaka ny Sainte Marie zay veloma zanfan de eo anao iteny am'izay fa ahoana ndao iantso fampihavanam-pirenena ataovy amnistie sélective io fa tsy amnistie générale tena ohatran'izao izy tena mba miantso ohatran'izao zay fa ampiaro le code d'éthique de bonne conduite ny fomba fanaovana politique sokafo ny kanjan'ny démocratie ahoana ny lalam-panorenana liberté de presse sinsisy mba aleo koa zay mba hiverina andeha amin'ny canal le baibay gotra veloma zanfan sany andro hitondranareo de mbola manao zay tianareo ataonareo de zao manentsika mpandraranareo manentsika mpanao politika nareo manentsika olo-trotro nareo manapotika voaka malagasy nareo fa misy limity io tompoko tsy ho mpitondra manjak'izay mandrak'izay ny anaranareo fa amin'ny heritaona ihany de efa tapitra zay fem-potoana zay ka melohan'izay de mbola tsy tara hoy député fetra teo raha mahatsapa tena hoe mbola tsy tara dia afindrao le famindra ataovy tsara le izy manaraka gadona zany de hoe mozika tsara tsy hoe rapy le gadona de ny fomba fandehanareo aty amin'ny fandeha amina saleky tsy mihitsy le tempo fa ataovy manaraka gadona tsara le izy de nidikan'izay zany de zao io le lalam-panorenana io le lalàna samy hafa de ny gadona mifanaraka am'izay le izy de tsy mifanitsaka le izy fa le zavatra ataonareo mpitondra fanjakana zavatra tena mifanipaka tsy misy avaratra reo zao le ministra de mazava be ny lohateny gazety androany miala tsy manonona anary midi Madagasikara tena mahamenatra be inane iny gazety iny ange mandray an'iny daholo izy iny amin'ny député fetry mihitsy le izy mahita an'iny zao ny chancellerie rehetrarehetra mahita an'iny zao ny PTF de mahita an'iny zao le vahiny mandalo eto Madagasikara le touriste de menatra inona ary ty affairana valizy sa iny ty resaky ty sy ny rehetrarehetra ty de mahamenatra hoe ay reo ministre nge hoe ka membre gouvernement de lasa mahazo aina tampoka le ministre ny tourisme zay ministre ny transport tamin'ny fotoan'andro le voakihana mafy tam'le hoe inona moa le inona impérieux zay moa le izy ka impérieux le am'le resaka le mahazo miditra tam'le covid tamin'ny covid zany le ka impérieux zany de efa sahirana tamin'iny le ministra le nangovotra ny resaka le ka impérieux fa tafateny ihany moa zany le izy de tsy nahita ndrehetra ohatrany tsy zaka an'le transport fa aloha tourisme iny satria mpisehatra atao anatin'ny tourisme ministra zany de tena vao maîtriser le izy de tonga am'izay kosa izy fa mampimeala izy le ministre manao conférence de presse député fetra le
iny ty asa iny ty le banderole lix bannière sa iny ty mbola hoe ministère ny transport sy ny tourisme sy météorologie le mbola le tam'le fananany taloha ihany nampiasainy fa tsy hoe ministre ny tourisme ministère ny tourisme azafady fa aitsilo reny io le izy io reny io mbola ny transport sy niny sy météorologie nefa tsy azo tsony nefa tokony efa ho azoro tsy anazy tsony le ministère départemental tourisme fotsiny tataniny am'izao fotoana zao reny eo amin'ny contrôle amin'ny communication sy le izy ne resaka momba amin'ny portable ny apady ohatra mekely amina communication reny amina tompona andraikitra ambony misy dikany daholo reny tsika kely sy reny ekely reny bon zay moa amin'ny akabeny resantsika ohatran'izay le izy fa anjaranareo le izy fa izy ty hoa de zao hoe ny fitondrana firenena de zao misy limite io fa zay fotsiny tsika mba miteny ihany député fetrany hoe manahirana rehefa tena tsy miaino anatin'lay tena hoe tena fitantanana mazava fa le esprit revanchard de lasa tonga am'izay le izy de zay ataonareo amin'ny olona androany aritry ny olona io resaka tody io tody tsy misy fanataona tsy karma ve mandeha foana ny olona fa zao mienregistre izy enregistre reny de soratany zao natao androany eny ary na tsy soratanareo tsarony io arotsarony io de zay de asa fa izy io moa zany asa ny statut na asile politique sy ny rehetrarehetra hoe mbola malalaka ve any ivelany any de ndeha hoaninareo manangonangona de efa misy ve napetrapetraka any amin'ny banque suisse sy ny rehetrarehetra sy ny any Dubai ny Ria Maurice tsisy visa de ny firenena ato Afrika ato moa zany tsika miaraka amin'ny SADC efa noalalahana lizy misy an'le tsisy visa ko any Ukraine koa mahazo makarinareo miady any tsisy visa mifoana an'izay lesikily any zany fa zao sarotsarotra mitady toerana ametrahana loso tongotra rehefa tonga zay fotoana zay satria zao makony reto mpitondry reto nitsikera ny ainy fa tsy mahay mitondra fanjakana rehefa mpanohatra nitsikera sy mampiasa an'le mekanisme an'le fitsikerana sy le resaka fanoherana aindry zareo fa ay rehefa tena mitondra zero manatody tsy hain le izy ka zay le tiatsika hitsy tsara mihitsy ny hoe izy io ifandimbiasana ny toerana tsika zany tsy hoe mampitahotra fa tsika mamerina an'le fahatongava-tsaina nareo tsara hoe mipetra tsara eo ambony tany ny tongotra de mandiny tsara fa mahafinaritra ke mipetraka eto Madagasikara tsisy tsirotsirony zany eto Madagasikara de mety eny any Andravoahangy tsisy problème eny Analakely eny Namotana eny Mamasina rehefa laka misy eny Andravoahangy rehefa larbi makeny antena talata amin'ny volon'ondry rehefa talata mijery katsaka de mandeha mikarakisa kely 67 mahafinaritra reto eto Madagasikara de mandeha any Ambato amin'ny Ravavy any Mery Atosika tonga ny bypass ay mandeha manafika katsaka fa zao rehefa tonga le fotoana ka tsy otsononareo de ny Venise eny nareo no mitazatazana de manimanina an'le Madagasikara hoe ahoana ary zany de rovina no tafaverina zay nge le manahirana ny tirara ty de miaina amin'ny culture n'olona tsy niainana afo zany mandeha ry Garanova Mery Atosika de miaina ny rainy telo amin'ny resaka hira gasy milaina am zany fa nga misy an'zany any tratra ny culture n'olona vaovao ianareo zay le tiako tenena hoe apetro tsara de ny mbola milamina de ny mbola tokony andamina anazy le firenena fa raha tsy ho exilé politique io ary tsy zany fandrina fa engany mba tsy ho tonga am'zany le firenena député fetra fa tonga agnamany amin'ny fotoana maranana an'izao fandraisana anjara eto amin'ny miara-manonjy MBS zao ny tenako de manamafy an'izay voalazany namana faniry teo sy nefa nyresahako talohan'izay manao hoe ovay amin'ny teny tsotra ny tenenana anareo ovay lay lalana ovay lay fomba fanao hita fa tsy nety ary aza atao mitanila na ny fitsarana indrindrandrindra ary aza atao fitaovana ny mpitandro filaminana hoentina manampim-bava ny tsy mitovy hevitra aminareo dia mafisiko ny resaka MBS teo avereno na averinareo mangingina any ara na tsy misy resaka mihiny zay fa ohatra ny bouton kely ohatra zay mipitserinareo ao ohatra ny interrupteur mampirehitra jiro iny io dia miverina toy ny tany aloha zay tsy hitanay hoe aiza zay eloka nataony tsy nylazainareo akory hoe inona moa le tsy nety nataony ny tato anivony MBS na tonga nareo nanapaka sy nandrara izay fifanarahana manokana antara samy tsy miankina no natao de nefa sakananareo iny tsy nidinareo manontolo izany orinasa tserasera zany fa hoe ianareo mahazo misokatra ihany fa ny ato amin'ny
Kvarabol, Star Times, Canal Sat reo no tsy azo alefany fandaranareo zany ve de mba mety tena misaina tsy miangatra raha mato ministra andre mato prime ministra andre mato filoam-pirenena avereno amin'ny laoniny zany a de efa mba anankiray aloha zay a milamina averina amin'ny laoniny averina amin'ny toerany a fa apetraka kosa ny fitsipika sy ny lalàna manao hoe zay maniratsira eo ifandiniana hoe atraiza marina moa atraiza mety fandikan-dalàna mety nisy marina ve fa raha oarina amin'ny zavatra ambara aloha am'ireo le hainao manjerinareo sy ny gazetinareo pomba anareo misy inge ho tena gazety mandainge milaza fa honte pour la démocratie hony zay raha nametraka an'ireny ametraka an'le motion de censure adininy aloha nisy anefa zay tsy 7 fa 9 fa ny ray a satria tsy zanara-dalàna de nakisakay aloha de milaza rehefa honte pour la démocratie hony izahay tsy azoko mihitsy satria hony a resaka gouvernement de consensus resaka hiditra fiara-mamaky teno sady tsy mahay mieno tsay sady zay mihitsy ny tena mahagaga efa zany ny atao hoe fankalahana fotsiny rano fotsiny zany tsy ny teny zany sy avereno enonina avereno enoina nambaranay a tamin'iny andro iny de ho hitanareo ka dia zay no amaranako namana faniry a ny fandraisana anjara fitenenako teto sy ny famakafakana nyresadresaka nataoko a ny fanaovako tamitsika mpiaino sy namana faniry teto am'izao plateau ny miara-manony zao de manantena fa ho raisinareo ampahendrena sy ampanetretena zany atao hoe fangatahana sy fiangaviana ataonay zany mba tsy ho tara loatra amin'ny fotoanany aorina de samy tsisy hitomany eto fa isy le fandimbiasa-pahefana tsy misy raorao tsy misy alahelo ary tsy misy lonolony fa misaraka tsy misy marana de zany par accident na panneau politique an'reto olo reto ary par accident ko na mpitondra an'reto olona reto zany ny tena panneau politique manko de niainga avy aty amin'ny fototra de zany taty anivon'ny fototra zany a de nanomboka tany anivon'ny délégué kely na bureau de vote a de mpametaka afisy a de mpitondra tohatra de mpitondra mégaphone na mpanetana eny amin'ny quartier de fatany daholo ny quartier ao anatina fokotany ray so anatina firaisana anankiray na arrondissement ray de mahalala tsara ny tena fomba fanaovana politika sy tsy miaino anatina fivoriana zany de rehefa mba atokisakisany olona any de miakatra kely nivon'le firaisana ndray de lasa mpanolo-tsaina kely ndray aloha rehefa tonga ao de mba atsotson'olona rehefa misy fivoriana ndray na restaurant ary le fivoriana de efa mba mitombo ndray lasa mpiara-panapa-kevitra rehefa misy ny fifidianana de le tsy lay mpametaka fisy le mpizara circulaire manodidina ny tanàna ndray fefa somary miakatrakatra grady de inona ndray le atao am'izay fotoana zay efa lasa le mba tompona ndraikitra kely le mba maniraka olona zay a manao an'ireny asa fanotaloha reny de rehefa aveo mety mahazo andraikitra ndray rehefa aveo de tsy mpanolo-tsaina tsony fa mety lasa trésorier na mety lasa vice président de lasa président reny le université politique reny samy nandala am'zany daholo ny rehetra rehefa tena mpanao politique mino fa député fetro ohatran'izay mihitsy ndala ny fahafantarako azy nanomboka tany anala mahitsy tanàna tonga tompona andraikitra lehibe hatramina président groupe ohatran'izany koa ny lalan'ny faniry tamin'ny fotoanandro tompoko nanomboka taty amin'ny fokotany valambiny folo taona de efa nitarika ka rehefa mahita an'le mpitondra am'izao fotoana zao sy le manodidina azy de le fruit an'le 2009 daholo tatatata tonga de tapika ao de nazo andraikitra tamika ao de vaky balina seza sy ny sisa de lasa tafiditra tamika tao de lasa tompona andraikitra am'izao fotoana zao de tsy fatan'lay a lalana diavina rehefa fomba fanaovana politika de noho n'lay hoe fiarahana tao akamakama tao de tonga tompona andraikitra ao anatin'le fitondram-panjakana de eo am'izay vao misavoritaka hoe ahoana marina moa fitantanana an'ity ahoana marina moa zao de tsy gagitsika raha mivoky ohatran'io le izy satria tsy ampy am'le kolotsaina raha politika de mitady amolona kolotsaina vaovao de kolotsaina diso anatina skandaly io le izy ary kolotsaina ao anatin'le amateurisme politique satria tsy mahay an'le asa mihitsiny ny tena fanaovana politika zay amin'ny akapobeany zavatra andresantsika amin'ny androany fa de ametraka ny veloma mandra-pitafandray ho an'ny rapitso de adevitra hafandray a vahiny hafa solomavomoaka hafandray miaraka amintsika ho amin'ny fandarina miara-manonja fa de mametraka ny veloma ho antsika kopakopatanana ho an'ny any ampitan-dranomasina sy ny eto atoerina zany dia mino zay fa voaraintsika ny zavatra tianambara ary mino izay atsika voaka ihany koa ho amin'ny tandrify atsika dia malala an'izay fandraisana am'izay lalana tokony ho raisitsika izay satria dia mila an'izay voaka mandray an-tanina fiainan'ny firenena izay itsika ao anatin'izao lalan-tsarotra izao misaotra tompola makasetraka tompoko vavy